Voandray no hitsahantsika amin'ity alatsinainy ity anterina ny arabo mba hampirarintso antsika mianakavy na ianao eto an-tanindrazana na ianao any ampitan'ny ranomasina isaorantsika ilainary no izany fitantanany izany satria raha tsy izy dia tsy ho afaka iserasera amin'ny alalan'ny sary sy ny feo zany isika amin'ity miara-manonja ity. Amin'ny ankapobeny dia tsy dia misy fiovanany ny fandarantsika toy ny mahazatra fa kosa ao anatin'izany no isotonantsika fanadiadiana amina lafin-javatra manokana. Io moa zany dia ataontsika hoe azo resahana daholo izay azo resahana, fa misy ny tranga izay miseho izay mazava loatra mahakasika ny fiainam-pirenena, mahakasika ny fiainantsika mianakavy tsy maintsy resahana, tsy maintsy hazavaina. Ary misy mihitsy ny toromarika izay omena ny teo anivony tiako Madagasikara zao tamin'ny alalan'ny filoham-panorona ny président Marc Ravalomanana dia nanome toromarika mihitsy manoloana ny amin'ny hoe tsy maintsy isy ny fifidianana, inona no atao amin'izany fiatrehana ny fifidianana izany. Marina fa ny tiako Madagasikara no ny antefan'ny resaka, fa ny teny izay noentiny dia mazava loatra tsy ho an'ny tiako Madagasikara irery, fa ho an'ny olom-pirenena mihitsy mbola mahatsapa hoe manataranaka, manana ny mpandimby mahafantatra tsara ny lanjany zany antsoina hoe firenena zany. Firenena raha mbola antsony isika firenena demokratika tompoko tsy maintsy miditra amin'ny fifidianana, zay mahatany demokratika ny demokratika. Fahakana fahefana amin'ny fifidianana mazava sy voakarakara tsara sy tsy misy teritery, manaja tsara ny fahafahana indrindrandrindra ao amin'n'ivon'ny fikarakarana voara-maso tsara izay no izy, fa tsy hoe fifidianana matamoaka, tsy hoe fifidianana saritsariny, tsy hoe fifidianana nataoko maimaika, tsy hoe fifidianana ikendrena fotsiny ny mety tombotsoa an'olombitsy, fa ny ato ambadika dia atao hoe endrikendrika fifidianana. Ary izany no miteraka zavatra tsy mety eo anivon'ny firenena, ka le fifidianana zay no heverina fa hitondra filaminana, fifidianana izay heverina hoe hitondra any amin'ny fampandrosoana no lasa fifidianana mitondra korotana indray. Dia mbola korotana foana ve no enana eto amin'ity firenena ity, nefa i Madagasikara amin'izao fotoana izao tsy voasokajy intsony ho anisan'ny hoe mahantra, fa voasokajy anisan'ny tena hoe farahidiny, izay ilay teny malagasy tena malaza azy. Firenena tena farahidiny isika, mivoaka daholo ty taremarika rehetrarehetra ity. Takotakonana amin'ny resaka hoe efa misy an'izao, fa ny tena zavatra misy iainan'ny malagasy dia any amin'ny tena hoe fampitehana isika, fampitehana maro lafo io, potika ny toe-karena, potika ny sosialy, potika ny maha-olona, potika ny kolotsaina, potika ny fanabeazana, potika ny tontolo iainana, potika daholo ny atao hoe fiainana amin'ny ankapobeny ho an'ny malagasy. Dia ao zany manontany hoe tsy mora mihitsy anie zany ny anarina nyity firenena ity satria eo ny manapotika, manampahaizana momba ny fanampitehana, fa eo ihany koa ny tena hoe mitady ny fomba izay anatsarana sy hoe tena hoe mandeha any amin'ny fampandrosoana zany, ko hoe zay ny fiainan'ny zanak'olombelonako, tsy maintsy misy zany, misy ny tsara dia misy ny ratsy, misy mikatsaka ny fahombiazana, dia misy mikatsaka hatrany ny zavatra tsy manjary mba hahazahoana tombontsoa manokana. Ka eo amin'ny zay resaka hoe raharaham-pifidianana zay tsy maintsy mandeha foana ny toromarika. Ho an'ny tiako Madagasikara moa zany amin'ny mahatoko disipline azy, manana ny maizy azy amin'izany atoko zany, efa misy rafitra mazava raha teo ao anatin'ny tiako Madagasikara raha tsy resaka afa-tsy zay isika, dia rehefa hoe lehibe no manome toromarika dia ny anjarany rehetra zany dia manaraka antsakany sy andavany izay toromarika omeny lehibe izay. Toromarika moa zany
noentin'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny faran'ny herinandro teo na tamin'ny feona tamin'ny vehivavy tiako Madagasikara Tetsibelera na ny teny avaradranteny dia petraka tsara izay toromarika izay zava-dehibe ilay antsona hoe toromarika satria izay no antoko ny fahombiazana ao anatin'izay zavatra atrehana karaha fifidianana zany fifidianana zany any tena hoe ngeza be zany ao anatin'ny fiainam-pirenena fa mahagaga misy tsy mipotra mihitsy raha tsy efa fifidianana tsy tazay hoe nataony raha tsy hoe efa fifidianana misy tsy manazava mihitsy ny tena hoe andraikitry ny olom-pirenena raha tsy hoe misy zavatra katsahany raha tsy hoe akaiky fifidianana ny tiako Madagasikara tsy mba ohatr' zany ny tiako Madagasikara misy fanabiazana foana ao anatin'izany atoko izany misy ny vehivavy misy ny tanora misy ny rafitra hatrany amin'ny fokotany ny commune ny distrika sisy efa mipetrapetraka zany ho an'ny tiako Madagasikara fa vao maika moa hoe hiatrika fifidianana ny firenena dia memafy zany memafy ny toromarika sy ny fampitaizana sy ny fanomezam-baovao isan-karazany satria io mantsy mila verimberina izy io fa tsy hoe sarotra amin'ny fiainana dia mety adinodino ny fiainana eo afany ny raharam-pirenena tsy maintsy atrehana satria ny fiatrehana izay raharam-pirenena zay zany no mitondra vokatra tsara ary amin'le fiainana ary ny fiainana zany tsy mivoatra zany raha tsy mipetraka tsara ny tontolo mpampandrosoana ka le fifidianana zany dia lalana tsy maintsy ale io na tiatsika na tsy tiatsika lalana tsy maintsy ale io zany iresa-pifidianana io na ahoana amin'ny hoe tany demokratika amin'ny Madagasikara fa rehefa hoe tany tsy demokratika tsony moa Madagasikara inona no atao eo moa zany fa zavatra hafa mihitsy amin'izay fotoan'izay fa raha mbola hoe tany demokratika isika tsy tenitenenina fotsiny zany ary io zany dia samy manana andraikitra daholo ny atoko politika raha mbola mitonina hoe atoko politika tena mitondra an'izany hoe etiketina atoko politika zany dia tokony mahalala ny tokony ataony izy na atoko politika izy na atoko politika izy ny tiako Madagasikara moa tsy atoro voanjodiana amin'izany satria misy fanabeazana ao misy fiofanana ao misy fanakalozan-kevitra ao rehefa hoe tena hoe mahatoko politika ny atoko politika ny hafa moa zany anazy any zay samy manany fomba fiasana io fa raha ny tiako Madagasikara zany mazava ny momba an'iny misy andraikitra zany ao ho an'ny olom-pirenena na inona tenenina zany fa tsy hoe rebirebena tsy pasipasoana azy dia hoe tambatambazana mihitsy ny sasany misy ary ny sasany ray hita zany tamin'le fifidianana farany teo misy fandrahonana mivantana na akolaka misy zany saingy moa ny didim-pitsarana no tompo teny farany amin'izany hoe famoahana ny vokatra izany ka mbola ato amin'le fikarakarana zany eo anatin'izay fikarakarana zay ny andraikitry ny olom-pirenena tsirairay fa tsy hoe kam'zay rerak'izay inona koa zany efa makaleo izy ty makaleo ahoana fa raha vao miteny ianao zany hoe makaleo ty zavatra ty zay hitady vola sinsisa fitadiavam-bola sy ny fiainana tsy maintsy atao iny fa raha ohatra zany hoe kopakopahany sasany any ambadika any hoe mba hatonga an'le olona mba hatonga an'le malagasy tsy vakiloha verina tsara misy mikopaka any ambadika any mba hatonga an'le malagasy tsy vakiloha amin'ny fiainam-pirenena fa aporisihana itsiriritra ny any ivelany aporisihana ifalifaly fotsiny manoloana ny endrika izay aseho eo an'ny lohany hoe anao an'izao indray hony io zao resaka hoe autoroute dia any dia taritina andray ny sain'le vahoaka anao autoroute sinsisa samy nanao fotodrafitrasa daholo tompoko ny mpitondra fanjakana fandimbiteo na iza fotodrafitrasa zany zavatra klasika zany zavatra atao zany ao anatina hoe vanim-potoana zay hitondrana fa ny fomba anaovana azy no tsy mitovy ny vanim-potoana anaovana azy no tsy mitovy samy manana ny lara-pahamehany
ny régime tsirairay. Ny régime amin'izao zany de hoe io atao io sisia atao daholo ty fanambarana rehetrarehetra ty andry zareo any zany. Zay zany ny fomba fahitany azy. Raha olo-kafa ny teo mety zavatra hafa no nataony. Raha régime hafa ny teo mety ty resaka jiramasin'ny namany ty aloha no tsy maintsy ivana fa hoe misy ny famahana ny olana amin'izao fotoana zao, ny fomba fitantanana sy ny sisa mbola ho avy eo tsika rehefa avy eo mba hampazavatsika azo tsara. Fa ndeha aloha iverenantsika le resam-pifidianana teo zany tsy maintsy isy zay fifidianana zay. Ary le toromarika nomeny ny président Marc Ravalomanana dia mazava tsara mihitsy. Mila tsy tenitenenina fotsiny zay fa mitaky andraikitra zay. Mila mijoro tsy tenitenenina fotsiny zany fa mitaky andraikitra zay ary tsy vao zao zany no mitenenina ary tsy manaiky lembenana intsony manoloana ny zavatra tsy mety, manoloana ny zavatra kitoto, manoloana ny zavatra tsy tomombana, manoloana ny zavatra tsy sahaza amin'ny malagasy, tsy manaiky lembenana intsony manoloana ny endrika fanodikodinana isan-karazany, endrika fanodikodinana maro lafy, fitaritana ny sain'ny olona tsy fantoka ao anatin'izany fikarakarana ny fifidianana zany. Tsika mantsy zao ao anatin'ny vanim-potoanany fikarakarana zany. Misy ny lafiny teknika sy ny sisa de samy mihetsika daholo zay raha tsy mangaika voakasiky ty resam-pifidianana ity. De samy manao ny andraikiny fa misy koa ny tsy manao ny andraikiny. Na samy atoko politika raha misy ny tsy manao ny andraikiny fa iny moa samy manany fomba fiasany ihany koa iny tsy hidirantsika lalina ny momba an'izay. Ny société civile manao ny andraikiny sa tsy manao ny andraikiny. Zany koa mbola resaka avy zany. Ny aty amin'ny lafiny teknika sy ny rehetrarehetra ty zay voakasika rehetra ao anatin'io fimanam-pifidianana io dia raha ny tena izy de manao ny andraikiny ankitsi-po. Fa manahoana ny fomba fiasa amin'izao fotoana zao tena hoe maso mijery. Nefa ty fifidianana ty fifidianana spesiala satria tsy mitovy ny fifidianana ny fomba natao hatramin'izay satria amin'ity lisy mpifidianana natao refonty isaky ny 10 taona vao misy refonty. Manahoana ny fomba fiasa ankehitriny amin'izany fanaovana refonty zany. Inona ny eno ato, inona ny eno ary. Io zany tsy resaka hoe tena te hipalany anina indray na te hitsikerany anina fa mijery fotsiny. Tonga mpanisa mpifidy tsisy olona amin'ilay tokantrano any de tonga de any tsy miverina. Sasany misy hoe voadingana enonay zany enony be somana misy hoe voadingana de any. Ny sasany ray misy miteny zay tsy mbola naray vola amin'ireo le mpanisa mpifidy ireo zany. Zany zavatra misy. Ny sasany ray mbola tsy naheno zany, mbola tsy nandalo taty amin'ny tokantrano ety. Izany mpanisa mpifidy zany no eninao ny anatin'ny fiarahamonina any. Eto Antananarivo sy manodidina misy an'izany. Ary rehefa jerenao zany le olona amin'ny ankapobeny zany rehefa jerenao le olona de misy tsy mahalala an'izany akory hatramin'izao. Misy tsy mahalala an'izany fisin'ny mpanisa mpifidy zany. De misy itendray azy hoe ka ny adalaniny azy efa faoviany zany no nitenenina efa minenao manjery sy ny sisa. Fa nga izy io azo tsotsorona ohatr'izany fotsiny. Raha tsy mahafantatra le olona misy dikany ao zany de hoe fa itsikity anao fifidianana sa tsy anao fifidianana anao fifidianana sa tsy anao fifidianana. Ary ty tonga teto ny sadeka voaingana zany ty fomba fiasy ty zany amin'le resam-pifidianana io dia vao vita ny fifidianana tamin'ny 1824 de zao le fiteny hoe tokony efa midéclenche avy hatrany ny fanomanana ny fifidianana manaraka. Zany hoe raha misy tsy fahatombanana ny fifidianana manaraka 2023 raha misy zao toe-javatra ohatrany hoe miramina tsy fatapatatra zao amin'ny fiatrehana ny fifidianana dia tompony andraikitra amin'izany izay mpikarakara ny fifidianana. Resaka fotoana le izy. Raha vao vita ny fifidianana farany de efa fantatra hoe amin'ny 2023 ny fifidianana manaraka raha fifidianana président république vao mipetraka zany ny président lany teo de tokony efa mandeha tsy kelikely ny fikarakarana ny fifidianana 2023. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana zao?
heritaona mialohan'ilay tena hoe Jour-J, mialohan'ilay 2023, zay vao hoe anao an'izao hoe tia sinsisa ny Sadek nampatsiahan' izany. Inona ny nataonareo hatramin'izay? Voatonona hatramin'ny hoe famatsim-bola ny vola ampiasain'ny kandida, vola ampiasain'ny antoko. Antaniana mihitsy izany, ary normalina be zany raha mila mazava. Fa tsy atao any ambadibadika any. Tsy atao any ananina de hoe nandray ony anina, nandray an'izao ony anina, tsy fantatra hoe taiza le izy. Nefa raha zany fifidianana zany ny tokony hitovany sens rehetrarehetra, ny herijika rehetrarehetra ho an'ny mpilatsaka. Na 520 milatsaka eo, na 70 ny kandida eo, na firy ny kandida ao, tokony hitovy satria zany hoe famatsim-bola izany. Satria mantsy raha vao resa-bola dia anahirana io, aiza misy saosy, aiza iza be saosy, dia any miazakazaka manao propagandy, dia lasa voavidin'le saosy ilay tena hoe asin'ny mahafirenena. Zay mihitsy le izy, asim-pirenena. Teny mavesa-danja be zany dia lasa ny vola no mibaika ao anatin'izany. Zany mila mazava daholo zany rehetrarehetra zany. Ilay fomba fiasa, aiza ny fanabeazana ny olom-pirenena vao vita ny fifidianana filoham-pirenena farany. Mba nisy ve zany, ahoana ny mba fandehan'izany? Fanabeazana ny olom-pirenena. Tsotra ny valiny. Tsy dia nakaiza loatra zany fanabeazana ny olom-pirenena zany, matoa ohatr'izao ny zava-misy aty amin'ny faran'ny taona 2020 sy 2021. Mbola misy olona tsy mahalala ny tokony ataony sy ny tsy tokony ataony. Mbola be dia be no tsy mahalala ny votoatany zany lalam-panorenana zany. Mbola be dia be no tsy mahafantatra ny votoatany zany lalam-pifidianana zany. Be dia be. Dia nefa ianao zany hoe ity tsy maintsy atao. Ny tiako Madagasikara tsy mba ohatr' zany Tsy hoe fantokafana ny tiako Madagasikara akory satria atoko efa 20 taona ve. Tena moa tena manaraka akaiky zany fivoarany tiako Madagasikara zany. Satria teo foana nandritra ny 20 taona hatramin'ny fironana io atoko efa nanaraka mihitsy ny fivoarany, fa de mazava tsara hoe tena manaraka tsara ny toromarika ary miaina tsara ao anatin'ilay fiainan'ny firenena. Ary te ahitany zany hoe Madagasikara tena hoe mandroso izany. Fa ny sasany mantsy any ambadika any zavatra hafa mihitsy no eritreretany, efa tsy mitovy mihitsy lay fomba fijery. Ka am'ty indray mitoraka ity dia tsy maintsy mijoro milasa ary tsy manaiky lembenana manoloana ny zavatra tsy mety sy ny hoe zavatra zao resaka tsy manjary rehetrarehetra raha amin'ny resaka tontolo-pifidianana zany. Ndeha aloha rahantsika ary ilay votoatin-kevitra noentin'ny président Marc Ravalomanana mpanorina ny tiako Madagasikara manoloana an'le hoe tsy maintsy hiatrika fifidianana amin'ny firenena, tsy maintsy hiatrika fifidianana amin'ny vahoaka malagasy. Inona ny atao manoloana an'izany rehetrarehetra izany? De izy moa hoe fanamafisana sy famerimberenana trana ary zay zava-dehibe satria maro amintsika no varimbariana. Tena toromarika mihitsy zany omen'ny lehibe zay noentin'ny président Marc Ravalomanana zany. Fa ny an'ny hafa moa any ambadika any ny fomba fiasana raha eto amin'ny firenena fotsiny hafa ny tenen'le filoham-pirenena toromarika raha resaka baolina fotsiny io, manome toromarika amin'ny filoham-pirenena hoe zao match complet. Fa tsy manaraka an'izany ilay mpikambana aty amin'ny gouvernemanta aty. 2020 ihany fa tsisy match complet zany. Rehefa tsy anina dia mandana mankany Qatar, mandana miresaka amin'ny FIFA. Nefa tsy zany ny tenin'le filoham-pirenena. Ohatra zany ny fomba fiasan'ny sasany. Fa ny aty amin'ny tiako Madagasikara manome toromarika ny lehibe zany dia manaraka daholo ny rehetrarehetra. Ndeha ho arahantsika izay votoatin-kevitra noentin'ny président Marc Ravalomanana filoham-panorina ny tiako Madagasikara zay ny aminy hoe tsy maintsy hiatrika fifidianana amin'ny firenena. Inona no atao manoloana an'izany rehetrarehetra zany aty amin'ny fiomanana sy ny sisa. Tsy maintsy irosona ny fifidianana na ho ela na ho aingana. Voafaritra lalam-panorenana fa 5 taona ny fiam-potoana iasan'ny filoham-pirenena eto amintsika. Ifarana amin'ny taona 2024 ny an'izao fitondrana izao.
manoloana izany dia nanentana ny olom-pirenena tsy ankanavaka sy ireo mpikatroka ny antokotiko Madagasikara manerana nosy ny filomahy Karavalmanana iomana hatrany ariditra ao anatin'ny lisby fidianana. Sanatiavy vava anao zara famanoatsika na ala safay fa tena sérieux tsika am'zany hoe fifidianana zay filohan'ny république zany. Io daholo no fo mangalatsika ny fahefanana tanterahana andreo programme lasa amana ny vahaolana rehetra. Ka raha ohatra reo mieritreritra hoe mbola manana paikady na fomba hafahafa anaovany azy ihany tsy ho azony amin'izany ntsony tsika am'ty oa. Minona reo tsy ho azony amin'izany ntsony tsika. Dia zao ny zavatra tsy maintsy fantarinareo zay zavatra zay hoe raha fitiny zany ny teto dia hoe teto amin'ity toerana ity tsika tamin'ny volana oktobra dia nanome baiko aho nanome afatra nanome teny aho hoe andray anjara fenontsika amin'ny fanaovana ny refonte totale ny fanisana ny mpifidy eto Madagasikara satria araka ny lalàna zay lazay ny lalam-pandroenana dia isaky ny 10 taona tsy maintsy ataony refonte tsy maintsy ataony refonte totale ary io refonte io zany hoe refonte zany hoe fanovana tanteraka ny listy mpifidy tsy maintsy tanterahana zany anefa tsy maintsy mila fitaovana zany anefa tsy maintsy mila vola tsy maintsy mila olona dia mba tia halalitsika tsy anareo rery fa na izaho koa raha malaza hoe tena voninanao an'le asa very zareo senia zay milaza avizay natao hoe seni teneniko ty tam'izay dia commission électorale nationale indépendant indépendant visa tsy indépendant raha izay ampy ve vola am-pelatana sy ny olona manan'le qualification na le fahaiza manao ve le olona tendrenao ary fahatelo farany mova izy tsy mandray baika visy havanana fa tena baiko anazy io satria misy miteny eo na eno fa ina moa ny latsika an'ireny olona venivelany reny eny ampiantsika am'ty oraka ty tao nandritry ny 20 taona mahafantatra tsara fa mifito am-valopolo isan-jato ny vola tamin'izany fotoana zany dia avenivelany ka ianao mbo milaza hoe inona moa ny tokony angalatsika zay toromarika avenivelany sy miaraka am'ireo sadeky reo ny anao mibe indrindra ny tsy fahalalana mila malaly ianao dia mila mahay ianao dia mila mahavita noho izany aiza amin'ny teny raha mbola tsy mahalala tsara. Isika ato amin'ny tikotiko Madagasikara dia manantena sy mino fa tena anao ny asany amin'ny fanomanana zany fifidianana zany ny seni raha fatany sy tsapa fa tsy ampy ny fahalalana sy ny fahaizany sy ny vola am-pelantanany mendrika ao anazy aloha ny tsotsony fa tsy izy ihany koa nefany fa rehefa mbo nanao fangatahana izy hoe mangataka zay mba tsy tsabahanareo ny atao aminay fa aloha zay anao zay azo atao zany mbola resakafo tsy voy zao zay malala io fa malala tsara an'io zay ary sasany mbola mieritreritra hoe zatra ny lalany rinina hoe ho avindray ny manaraka dia anaiky an'le hoe eny ara fa dia hoe taloha hitatsika tsy anaiky an'izany tsony dataza manaiky diso hevitry nareo diso hevitry nareo mitaky anareo aho mba hanana zay fahasahiny zay ka hijoratra amin'ny farany hisoratsika sakasitratsika fanapaha-kevitra ny ao amin'ny FFKM zay tena milaza hoe hijoro amin'ny fahamarinany reo fa dia tena misy fiatraikany lehibe dia lehibe amin'ny fiainany voaka andavanandro ny fahasahiranana fahoriana lalina fijaliana ny tsy fanajana ny ain'ny olona. Araka ny fanazavana dia mijery sy manara-maso akaiky ny zava-misy eto Madagasikara ny fianakaviam-be iraisam-pirenena. Anisan'izany SADC izay nandalo teto nanao tombana ny fampiarana ny tsoakevitra tamin'ny fifidianana natao teto amintsika tamin'ny taona 20 sy 20 sy 20 sy 20. Ozy izy hoe mba navoizina ve ny lalàna mba amprindrana ny fifidianana zay filohan'ny republika sy ny fifidianana parlementaire zay ny voalohany raha toko amin'ny teny gasy miara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena ve ny seni mikasika ny fanabeazana ny mpifidy fanentanana zany manaraka ary efa amperinasa ve ny voamerina misahana ny fanaraha-maso ny famatsim-bola ny antoko manara-maso izy zany hoe famatsim-bola satria ny sasany mba zay manana
za zao nahita tamin'ny filazam-baovao serasera hoe ny transparency international dia nilaza mihitsy fa hoe tokony hitovy ary tsy maintsy mitovy a ny vola ampiasainy zay candidat fa tsy anao ampimamba na napatra ny fanananeo reo fa raha manana reo zay ko manana fa nisany tsy mitovy fa tsy zay nefa natao fa mba ampitovina lentany rehetrarehetra dia tokony hitovy avokoa zay tsy maintsy arahana ao anatin'ity zany a dia manaraka efa nisy ve ny code de conduite mikasika ny fifidianana zany hoe fitondran-tena mba fitondran-tena mendrika olo-pirenena fitondran-tena mendrika mba tena hoe zany maizy azy zany le olona candidat na ny antoko zay hoe efa nisy ve izy izy ny code de conduite mikasika ny fifidianana mo ve ny antoko politika misy anao manana rafitra etrehina-reo olana moventsika zany manana rafitra dia mamalytsika laza hoe eny manana rafitra tena etrehina zay olana misy zay a ary tsy anaiky lembenana intsony namboarina ve ny karatry ny mpifidy sy ny listy mpifidianana mba ampidirana sary raha vao misy sary mantsy ao anatin'ny listy mpifidy iny dia fantatra hoe ty le olona ao anatin'ny kara-panondrona tena tsotra eno averiko ara namboarina ve ny karatry ny mpifidy sy ny listy ny mpifidianana mba ampidirana sary tsy maintsy ampidirana zany zay dia tsy maintsy resahana aminareo zay mahatonga hoe tsy atao tompotrano mionona reo a fa izay zatra rehetra nresahako tao resahako aminareo manaraka inona no rafitra napetraka eo anivony antoko misy anao any an-tanana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra politika tena mandray anjara petsaka amin'ny lafin'ny politika ianareo satria raha isaina dia nareo mipetsaka fa tsy ny lehilahy zany ny votoatikevitra zany noentin'ny président Marc Ravalomanina filompanorona ny tiako Madagasikara momba n'izany hoe fiatrehana ny fifidianana zany nazava tsara mihitsy ny resaka teo a raha hiatrika fifidianana zany zay hoe ratsa mangaika eto amin'ny firenena raha hoe resahana ny seni dia manahoana ny fahafahandry zareo zany miasa ao anatin'ilay hoe mahaleo tena sinsisa ahoana ny vola ahoana ny olona ahoana ny qualification ny fahaiza manao an'le raharaha satria ty resam-pifidianana ity tsy zavatra moramora ty fa tena hoe aim-pirenena ny resaka fanomanana ny fifidianana rehefa mibilisatra eo zany rehefa tsy meta ny fanomanana dia aza manofy hoe tonga ary amin'ny tanjonary satria tsy maintsy rehefa tsy milamina ny aty amin'ny fanomanana ty dia tsy maintsy savoritaka zay vokatra eo zany tsy misy hoe maminany zao hoe sinsisa tsy zavatra lojika be zany rehefa tsy milamina ny aty amin'ny fikarakarana dia tsy milamina koa ny ao amin'ny manaraka rehetrarehetra satria maninona manao randra-tarihana ilay izy zany ka hoe indépendant ve ny senisa tsy indépendant tsika rehetra no mahita ary neny sadek rehefa tonga teto izy ny solotena tonga teto dia fanontaniana maromaro no napetrany fanontaniana maromaro araka ny nambara teo zany ahoana ny fanatanterahana nyreny fanontaniany reny nanomboka hatramin'ny zay ka hatramin'ny izao rehetra zao zany ary zay le resaka hoe resaka fotoana tsy hoe lizy ane raha ny tokony izy tsy hoe hiandro ny fahatongavany sadeka zay vao anao an'ity zay vao anao an'ity zay vao anao an'ity miandro fanontaniana fa raha ny tena izy raha manontany ny sadeka an'ireo fanontaniana maromaro eo resaka hoe famatsim-bola ny atoko politika resaka hoe tena fanabeazana olo-pirenena tsy tokony hiandro ny fanontaniany sadeka akory no fanaovana zany fa zany raha ny tena izy zany hoe ao anatina toko ianao hoe miatrika raharam-pirenena ianao a tokony mandeha araka ny tokony ho izy zany zavatra tsy tokony hoe zava-baovao zany le izy fa hoe voapetraka le filoam-pirenena faranteo a dia efa mandeha daholo ny raha rehetrarehetra aty amin'ny hoe fotoana manakaiky ny fifidianana zany raha ny tokony ho izy
zavatra efa toko milamindamina daholo no atrehana. Ary ty le hoe refonto totaliny ty isako ny 10 taona vao misy an'io efa fantatra ane zany isako ny 10 taona vao misy an'izany efa fantatra zany fa le fomba fiasa amin'izao fotoana zany manoloana n'le fanatanterahana an'ilay refonto total araka ny fanambara teo inona ny zava-misy any rehetrarehetra any dia mampametra-panontaniana ny olona sa ve hoe efa fomba antsika malagasy mihitsy hoe tsy taitra fa rehefa akaiky le fotoana vao mikoropaka tsika mikoropaka ary sa misy ambadika politika tsy azo ferana mihitsy ny olona raha eritreritra an'izany sa misy ambadika mihitsy any hoe tena tsy tafavoaka fa andao anao teteza mitatra indray mieritreritra an'izany ny olona sasany ary manontany an'izany mametra-panontaniana lasa miay azy any olona hoe le resam-pifidianana ity tsy zava-baovao fifidianana firy zay natao teto amin'ny firenena izay fa amin'izao fotoana izao tsy mbola mipetraka ny fampitokisana iza ny atoky ianao eo amin'ny fomba fiasanao amin'izao ny tokantrano any amin'ny fanosana mpifidy any be dia be ny zavatra mitranga any zay moa mpanao gazety zay mandehandeha fa tsy eto amin'ity latabatra eto amin'ny plateau ty fotsiny mba manontany izy vao rehefa mandeha dia ahoana any any fa enonao feo be dia be dia mba enony mpikarakara ve reny ary ahoana ny fomba fanaraha-maso an'ireny mpanisa mpifidy reny ahoana ny fomba manahoana ny système de contrôle fanaraha-maso sa hoe ndanonareo dia any tonga dia lasa any fotsiny mba misy fanaraha-maso mipetraka ave ainao mametraka caméra eraka Tananarivo anaraha-maso hoe fifamovoizana sisy fa ny fanaraha-maso ny raharam-pirenena aiza fanaraha-maso ny fiainam-pirenena ahoana ny fipetrana sa hoe tenitenenina fotsiny matoa zany ny eo anivon'ny jirama varalila ohatran'io ny résultat tapaka ny jiro ka tapaka dia anisan'ny ngeza be ilay tsy fipetrahan'ny tena fanaraha-maso araka ny tokony izy mbola resantsika zany amin'ny fotoana zay mampety azy fa ity aloha zany resaka dia hoe resam-pifidianana zay zavatra nanontaniany Sadeka teo satria nataony tamin'ny endrika fanontaniana mantsy le izy dia laotsorona mihitsy betsaka no misafosafo loha petraka ny Sadeka ny fanontaniana fa ny ety amin'tiako Madagasikara aloha raha hoe ny mahakasika amin'ny manokana satria voatonontonona koa ny atoko dia tsy vaovao amin'ny tiako Madagasikara zany ary nytenen'ny président Marc Ravalomanana teo hoe efa 4 taona no niatrehana n'izany zavatra zany tsy zava-baovao ny aty amin'ny ivon'ny tiako Madagasikara mihitsy ny hoe fiatrehana ny raha ohatran'itony fa ny manahirana dia izao misy tsy manao ny asany misy rafitra hafahafa ny fomba fiasany dia iny manao randran-tarehana misy fiantraikany aty amina antoko misy fiantraikany aty amin'ny société civile koa voatonontonona tao misy fiantraikany aty amin'ny rafitra isan-karazany manerana ny firenena raha ohatra zao raha isika ny hoe seni ohatra hoe miasa zany ny seni raha vao tena tsy mahaleo tena tsara hoe tena hoe mahaleo tena arabaky teny ny antsoina hoe seni dia anao randran-tarihana io ny vokatra zay anao randran-tarihana io dia hiteraka zavatra manahirana eto amin'ny firenena liana moa zany le hoe tena hoe mila mahaleo tena tsara ny ara-pitaovana araka ny tenen'ny président Marc Ravalomanana teo hoe ny olona ny fitaovana ny fahaizana ao anatin'le izy zany eny mila mipetrapetraka daholo ary ianao zany mialohan'le hoe ametrahana n'le seni le rafitra zany hoe mikarakara amin'ny fifidianana zavatra efa tokony mipetrapetraka daholo ny zavatra rehetrarehetra fa tsy hoe resaka hoe seni dia hoe olona aloha ny mamaika fa na olona izy rehefa tsy ampy ny fitaovana rehefa tsy ampy ny vola rehefa tsy ampy ny olona dia tsy mety io fa tsy hoe eo am-pandrasana mahita ny antony dia eo mafisana tsy mety zany fa matoa zany mipotro zao fanamariana isan-karazana zao sy efa fimenomenomana sahady any anivon'ny fiarahamonina any dia manamarina zay ny tsy fetezana eo amin'ny fomba fiasa zay le resaka hoe fomba fiasa nisy nyteny nisy feo eny tao anivon'ny seni tao asa tamin'ny herinandro iny ny teny hoe ahoana moa ny fomba hikarakarana fifidianana araka ny tokony izy raha ohatra ka tsy ampy ny vola marina zany
raha tsy ampy ny vola moa inona no ataonao eo ny volany fitaovany be de be ny fitaovana fa ny vola zany a dia fitaovana izy ahafahana manantanteraka n'ilay asa zao zany tsika am'izao fotoana ny avany ivelany ohatra mbola mitazatazana aloha ohatra mangingina aloha fotoana mandeha ihany fa maninona ny any ivelany no mitazatazana isiketo nefa tsy tafavoaka araka ny tenin'ny président Marc Ravalomanana teo hoe be de be zay fifidianana tao teto zay fa firy sanjato efatra miroa-pahatelo mahery ny vola ampiasaina amin'izany avy any ivelany daholo fa io koa miankina amin'ny zava-misy io eto amin'ity firenena ity ezany izy hoe manampy ry zareo fa ry zareo koa zany rehefa manampy tsy hoe le mpitondra ao anatin'le firenena akory no tena hoe mafinaritra na ohatran'izany fa matoa manampy ny any ivelany de mba ho fanampiana ny vahoaka malagasy zay fa tsy hoe raha manampy ny avany ivelany de hoe ny ze régime nampitondra fanjakana eo no mizesta hoe no ny aminay no mahatonga ny avany ivelany manampy tsia mety eo ihany zay fa no ny fijerena ny hoavin'le malagasy satria ny Madagasikara de ohatra raha isika hoe mpikambana feno mirafitra iraisam-pireneny reny eny ngatsika afaka miala amin'izany ka raha ohatra zany misy miteny any ambadika any hoe tsy ilaina ny avany ivelany de tonga de hoe fa mirediredy ve le olona sa hoe samy miteniteny fahatany no miteny hoe tsy ilaina ny avany ivelany tsy ilaina ahoana ianao areto tena hoe zavatra tena hoe mahakasika anao manokana tsy vitanao ary misy ny zavatra zay hoe tena tsy tafavoaka raha tsy misy ny avany ivelany zay mantsy le olana tsika zany amin'ny lafin'ny sasany tsika tsy mahay manetry tena tokony hiaiky tsika hoe mbola tsy tafavoaka aloha fa mbola tsy afaka hoe mandeha rery ao anatin'ilay raharaha fa tsy maintsy mila ny any velany any ianao ary raha ohatra ianao anao fifidianana eo anao amin'ny tsindalana fotsiny am'izay mapetipetiny sasany eo tsy hokeniny any ivelany io ianao nefa mpikambana ao anatin'ny rafitra international ianao anaty sadeka ianao anatin'ny Nations Unies ianao anatin'ity rehetrarehetra ity système internationaliny ity ka raha anao fifidianao anao ka sanatriny zany hoe tsy ekeniny reny any ivelany reny dina anao ataonao eo sa no ohatran'ny Korea avaratra tsy mahazo manao internet tsy mahazo an'izao tsy mahazo manana fiara raha tsy ny lebalebany any ambony any sisa zany ve no tadiavintsika tsy zay le tadiavintsika zay tsy zay mihitsy ka izy zany ao anatin'le raharaha tsy maintsy mailo satria tena misy ny hoe tena tsy fahatokisana ao anatin'le fikarakarana n'le fifidianana raha ohatra zany ataontsika hoe tsy ampy ny vola ohatra zany satria ho amin'ny vola araka ny tenena teo fitaovana rehefa tena jerenana ny dikan'izany tsy tokony hitombony zany satria le fotoana fanatanterana fifidianana efa fantatra efa taona meloha 5 taona ny fotoam-piasany ny filoham-pirenena vao mipetraka zany ny filoham-pirenena lany de efa fantatrao manomboka eo hoe amin'ny 2023 ny fifidianana manaraka ary tsy hoe fifidianana fotsiny fa atao amin'ny alalany refonte totale ny lisy-pifidianana manokana mihitsy zany ny endrikisy ahony rahaty amin'ny lisy-pifidianana efa fantatra zany ho an'ny ratsamangaika rehetrarehetra dikan'izay zany raha miteny ohatra hoe ny onivon'ny seni miteny hoe tena raha vao tsy ampy ene vola ahoana moa ny anatanterahana ny tena araka ny tokony izy endre izy raha vao misy vola tsy ampy eo dia tompona andraikitra amin'izany izay rafitra tokony hitady vola misy fitondram-panjakana eto misy fitondram-panjakana dia fantatra tsara ny andraikiny izy ary ny tokony hitady vola anatanterahana ny fifidianana amin'ny ato anatiny aloha izy ny tokony hitady vola le mpiasan'ny zone France ariva ny tokony hivaky lohan'izany sa le rem-pianakaviana ary atokantrano ary sa ny mpiasa tany ary tambary ary ny tokony hiketriketrika hoe ahoana ny fomba ahitam-bola hikarakarana ny fifidianana ao anatin'ny efa taona ianao zany manana fotoana hijerena an'izany fa tsy aty amin'ny herintaona alohan'le jour J ianao zay vao hoe ka zao ka
raha vao tsy ampy ny vola dia tena tsy tafavoaka le izy. Tsy tokony excuse mihitsy zany satria efa nisy taona nafahana mijery an'izany. Ho an'ny any ivelany mahafantatra tsara tsika hoe tsy tafavoaka raha tsy misy ny vola izay avy any ivelany zany. Tamin'le faran'ireny zao nisy ilay hoe basket fond dia hoe mandrotsaka ao na izy amin'ny alalana fikambanana na amin'ny alalana fiarahana ohatrany hoe vondrona Europeana na amin'ny alalana firenena manokana hoe firenena zao dia mandrotsaka ao. Izy angazonao terena fa matetika amin'ny resaka hoe fanampiana avy any ivelany ohatran'ireny. Za zany mba mila fantatsika ihany. Matetika ny olona tsy hoe tonga dia hoe mandefandefa fotsiny an'izao fa mbola mijery izy aloha. Mbola mijery izy aloha ny fomba fiasa. Isika aloha hatreto dia tsy maintsy miaraka amin'ny avy any ivelany satria tsika efa malemy loatra. Isika ihany mampalemy ny tenantsika. Raha resaka harem-pirenena sy ny sisa, sika ihany no mihinana nyreny amin'ny tsy ara-drary ny fanondranana harem-pirenena sy ny sisa. Nga ny any ivelany miteny hoe zao ianao no te hanondrana ny fanananao any dia tatazan'ny olona fotsiny. Firy taona ny volamena lasa any amin'ny Emirat sy ny namany any. Any ny olona vao hoe avy any aminareo ty. Ka ny avy any ivelany zany hoe raha manampy izy dia raha manampy izy tsy maintsy mijery amin'ny lafin-javatra miseho eto Madagasikara. Manahoana ny fanajana ny demokrasia, manahoana ny zon'olombelona, manahoana ny ady amin'ny kolokolo, manahoana ny fangaraharana, manahoana ny système de contrôle, manahoana zao. Ka raha ohatra hoe fikarakarana fifidianana efa fantatry ny olona dia meloha fa misy zavatra tsy mazavazava. Tena indépendant tsara ve ny manontany an'izany ireo firenena ny velan'ireo ary nen'ireo ane ny lesona tsy miova. Tsy miova nen'ireo. Misy bonne gouvernance ve, manahoana ny état de droit, manahoana ny fanajana ny zon'olombelona, manahoana ny fangaraharana, manahoana ny ady amin'ny kolokolo. Zay foana ny any ivelany. Rehefa tsara ny notinao amin'ireo fipetrapetrandreo tsy misy ny olana. Fa rehefa ratsy ny notinao zany dia eo izy aloha oka aloha. Ary ny zava-misy amin'izao fotoana dia manamarina an'izany. Raha jerentsika amin'ny fihetsiky ny avy any ivelany hatramin'izao mbola ohatran'ny mangingina. Zao avy indray ny londoa misorona amin'ny banky iraisam-pirenenao. Ho avy eto amintsika, to anio mihitsy izay. Mikarakara ny aty amin'ny faritra atsimo atsinana ny miandraikitra moa zany fa tsy hoe mikarakara my aty Afrika aty dia Madagasikara ao anatin'izany. Fa solitena amin'ny banky iraisam-pirenena eto mahita mihitsy. Ramatoa Marie Chantal zany ramatoa zany tonga dia manitsinitsy zany satria zany koa ve ny atao hoe fomba fanabeazana ny Rwandais satria teratany Rwandais izy fa tonga dia manitsy hatrany amin'ny lampam-panjakana izy niteny tao amin'ny dosy dia zao ny zavatra nitranga tonga dia hitsiny mihitsy. Tsika mbola tsy menatra ihany manoloana an'izany ary ny zava-misy eto fantatry ny any ivelany ihany. Fa ny olona moa ataony amin'ny fomba fitenenina diplomatika. Dia ny sasany tsy mahazo an'ilay fomba fiteny diplomatika nefa tena efa manindrona ry ananina ry mihitsy. Tena hoe tokony ho menatra. Fa mbola misehoseho eraky ny an'ny rehetrarehetra ery ihany. Ka izay le izy hoe manahoana le fomba fiasa ao anatin'ny fiatrehana fifidianana satria zany rehefa tena hoe mijoro amin'ny maso mahitsy manoloana n'ilay fikarakarana dia tsy hatreto aloha mbola tsy hoe tena mahafa-po dia hoe ahoana ny fomba fikarakarana ny tirara ty nefa heri-taona sisa dia ho avy ny tena fotoan-dehibe ao anatin'izany fifidianana izany. Zay le izy heri-taona sisa resaka fotoana zany tsy tokony misy hoe fampiandriandry fa efa samy manana ny andraikiny. Reny resaka transparency internationale reny. Ahoana zao mifetraka an'ireny manoloana ny fihetsiky ny avy any ivelany nefa Madagasikara ohatra hoe hiatrika fifidianana. Manahoana reo ne mifampiresaka. Reo fikambanana iraisam-pirenena sisa reo mifampiresaka reo. Ahoana ty Madagasikara ty ary oka tsy ho adinitsika fa tsy Madagasikara rery akory no miara-miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena
so tsika mizesy teto hoe tsika rery ny ara-miasa diso be de be firenena miara-miasa amin'ny sehatra resam-pirenena fa maninona raha milafo mifanampiana fotsiny ny atsika malagasy maivana raha oharina amin'ny firenekafa ohatra hoe Rwanda ohatra hoe Seychelles ohatra hoe Maurice ohatra hoe Maroc ohatra hoe Éthiopie zany firenena zany saika aty amin'ny continent afrikanina daholo fa izy Madagasikara manoloana an'izay hoe tsika zao anao autoroute de tena tsisy oatra tsika mihitsy fa tena manao zavatra tena goavana be sy ny sisa na autoroute io na inona no atao eo tsy de aniny hoe tena hoe resaka atao lava be na de io ndray araha zao natao resaka isako mety anao autoroute eo sy ny sisa mbola betsaka ny zavatra azo resahana lalana etsy amin'ny 67 aloha amboary aloha le lalana amin'ny 67 le avy aty amin'ny vato be de le mandeha mena varatra iny fa lavaka be ny eo zao ny orana tsy fakahitana tery Andravoangy Androany maraina nandalo teo zay fa maraindraina tamin'ny enina rano zany amin'ny enina maraina rano tena rano 4 relin-dreny tsy afaka kosa ny DCV fa tonga de ao amin'ny enina maraina nefa le orana avy ny orana alina zany teto Antananarivo efa nijanona maraindraina de efa nijanona fa dikan'izany tsy misy fivoahan'ny rano tsetsina ny atsy tsetsina ny ero lalan'ny Antananarivo tsy vita ianao miazakazaka manao ny autoroute io moa samy mana fomba fijeriny ka io tsy maintsy atao sy ny sisa fomba fijeriny afo zany fa ny hitan'ny rehetrarehetra aloha raha eto Antananarivo eto de tena misy mihitsy ny fahasamihafana zany 67 zany toerana be olona zany 67 hectare zany ao ny tena hoe ivon'ny Madagasikara satria hita ao amin'ny 67 hectare ao daholo tompoko ny olona milafo valo manerana ny nosy ary ao amin'izany 67 hectare zany no atao hoe ivon'ny fifandraisan'ny eto Madagasikara so de tsy hain'ny sasany zany ao amin'izany 67 hectare zany no ivon'ny kolotsaina eto Madagasikara ahitanao kolotsaina isan-karazany ao amin'ny 67 hectare anisan'ny toerana be olona indrindra raha ny eto Antananarivo sy famoivoizan'ny olona zany hoe 67 hectare fa misy lalana tsy fanao ianao ao zany hoe tena lalana be mpampiasa na ny any anatinatiny any na ny ety amin'ny somary mivoaka kely de lavaka be de mahagaga zany fa any amin'ny lalana efa mety indray mbola volana amboariny indrem-pandeha indray asiana koso manaraka indray tsy hoe ahoana hoe inona mahatonga an'izany fa nga io rehefa tamin'ny fahavitanta le lalana mankany amin'ny Makio tiana tenenina io iny tsy de hoe simba hoe manahoana fa tsy azon'ny olona mihitsy zany le fomba fiasa eto amin'ity firenena ity tsy de hoe simba hoe manahoana satria tamin'ny andron'ny fitondrana teo aloha no nanaovana azy iny de zao moa zany de sina kamera eraka Antananarivo zay fanazavana any aloha fanazavana fa ny fantatra fotsiny de hoe misy lalana be deaibe eto Antananarivo izay tena hoe mampikaikaika ny olona ary lalana be mpampiasa tsy atao de tiana tenenina amin'izany de hoe tena samy hafa mihitsy ve zany ny fomba fijery eto amin'ity fitantanana ny firenena ity samy hafa mihitsy ny fomba fijery samy hafa mihitsy ny fomba fisainana eo amin'ny hoe raharaham-pirenena sy eo amin'le hoe zavatra atao inona ny tena mahamaika amin'ny malagasy inona ny tena hoe tokony mahasomadodoka mihitsy hiatrehana le fiainan'le malagasy sa hoe ty tsy maintsy atao de tsy maintsy ty aloha fa manahoana ny aty amin'ny fifidianana manahoana ny fiainam-bahoaka ny resaka jirama zany zao de tapaka ny jiro ny rano tsy mandeha amin'ny tsy de tena tokony ho izy de le olona zany ny mpanjifa zany sy ny olom-pirenena ety ivelany ety mitazana fa inona ny trange fa inona zao amboarina fomba fitantanana ny orinasa io amboarina ahoana inona ny fiantraikan'izany sy ny sisa aty amin'ny fiainam-bahoaka aty
inona fetraka an'izany amboarina efa impiry zay manamboatra zay amboarina aty amin'ny resaka gouvernemanta zany zao de efa impiry zay fikitihana gouvernemanta isaky ny embolany zao ve de maheno feo ianao zany isan-karazany ao anatiny ao ny ao ihany no miteny misy tsy mety hiala mihitsy sasany efa tsy tao anaty listra mihitsy de taondray sinsisinsis de iza ny tokony alana de iza ny tsy alana sasany avao andro vitsikely tsy amperinandro akory de efa nesorina efa nisy an'izany teto sasany petahany zao anarana rehetrarehetra zao noho ny zavatra niseho tany am'zay departementa nisy azy tany disaky ny aimbola zany de kitihana foana de inona ny zavatra mandeha am'izany zany nefa manapirofo hoe tena ratsy fanomboana ratsy mifototra hoe fitondrana matanjaka fitondrana tena hoe manana maizy azy zany no ilaina itsika raha to efa firenena maharefo le firenena efa marefo ilay ampitatana to vanisako mihetsika ny tena manana mifaizana sy manana ny kapasité sy fiteny azy any ohatrany tsy mahazo an'le tena toerana zay ny hoe sahaza fa zay mahay miresaka any ambadika any zay mipasipasoka any reny no lasa tia amin'ny fibaikona de le atao naninato zany le tena mahay takona satria ny tena mahay tsy mba mahay miresaka ny tena mahay sy tena nandalina tsy mahay misolelaka eto zero tsy mahay mipasipasoka eto zero tsy mahay mandokandoka eto zero fa tonga de le manitsinitsy ka matetika le manitsinitsy tsy mety amin'ny hafa iny fa le mandokandoka ihany mety azy de eo ianao na efa tsy mety zao ary fanomezana baiko fanapaha-kevitra tsy mifanitsy amin'ny zava-misy zay no mitranga de velom-panontaniana zany ny olona hoe fahahoana ihany zany izy ty de raha misy zany hoe fikitihana momba ny fomba fitatana na ny hoe zao ndray ny fomba hitatana an'io jirama io de ataovany sondazy mba jereo enoy ny feon'ny olona fa tsy de manakoresahana momba an'izany ny olona tsy manakoresahana momba an'izany izy satria efa tena naharitra loatra ilay afahavoazana tsy mintsony ny olona hoe zao tsy mintsony ny olona zao fampana tenany isaky ny rehetrarehetra misy an'izao ndray misy groupe an'izao hoe misy an'izao efa tena reraka izy tena reraka n'le fahavoazana izy zay tena hoe vokatry ny any ambony rehetrarehetra any de metraika aty amin'ny fiainam-bahoaka aty amin'ny rehetrarehetra aty zay le zavatra misy de mila tena hoe mahatonga saina zany satria ny resaka amin'ny tony man zany de tena metefa mihitsy amin'ny ny olom-pirenena metefa amintsika mihitsy fa ny sasany moa efa mahatatabava de lasa fotoana verimaina fotsiny fa izy tsy handray mihitsy zay zavatra ho tenenina manoloana ny tsy fahombiazana faobe eto am'izany antsoina hoe firenena malagasy izany ka menimenina foana oziny olona ka nareo menimenina foana nareo na iteny eo ary nareo anga nareo misy mpiaino diso be zany misy miaino ty ary ny eto hoe menimenina amtsikera sy ny sisa zay moa eto miteny foana hoe any anakeo apetraka ny fahendrena malagasy ny mamy ateloha mangidy aloavy fa nahoana tsy afaka ny angina fotsiny manoloana ny tsy mety manoloana ny zavatra izay mandeha amin'ny tsy falehany ilatsaka ho filoham-pirenena zany mantsy zao mifantaniana any ilatsaka ho ny anina sa tsy ilatsaka ianina ho ny ilatsaka sa tsy ilatsaka de efa mandehandeha manontany any ananina any ilatsaka ho ny raha anina sa tsy ilatsaka satria raha tsy ilatsaka izy vaitsika stratégie atsika milatsao daholo milatsa daholo aza manontany hoe ilatsaka ianina sa tsy ilatsaka fa ianao miteny iny mihitsy milatsa fa ny olana tsy any na 50 ny kandida eo na 3 fotsiny kandida eo na 100 ny kandida eo tsy any mihitsy no tokony ametrahana ny resaka tsy any fa ny ametrahana ny resaka de hoe ahoana n'lay isin'ny fanomanana fifidianana mendrika tsy misy alatra mahadio tsara ny tontolo rehetrarehetra
mahakasika an'izay fa manana ny fifidianan'izay. Rehefa misy fanontaniana tsy voavaly eo, rehefa misy atao hoe misalasala ao, rehefa misy tsy fifampitokisana ao, dia zany mila amboarina. Zany ny ilana an'ilay hoe mila mifampiresaka aloha satria be dia be ny zavatra tsy nitanterahana. Resaka volan'ny atoko hoe resaka momba fanabeazana ny olom-pireneny, resaka lisam-pifidianana refonte totaly, aiza daholo zany rehetrarehetra zany, aiza daholo. Inona no natao? Mihoatroatra loha fotsiny. Zay hoe tompon'andraikitra hoe voakasika zany, iny hoe misy tompon'andraikitra daholo e. Manahoana ny amin'ny vadika resaka hafa indray tsika, ny amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjakana. Manahoana daholo zany rehetrarehetra zany. Hoe tena ampiasaina amin'ny tena tokony ho izy hoe ny fitaovam-panjakana. Raha vao miteny hoe fitaovam-panjakana tsy tômôbily-panjakana ihany fa ny fitaovana be dia be mihitsy. Nafinaritra ny teneny ny Hugara Johnson teto, tamin'ny fotoan'andro noho izy, izy no mitantara, tamin'ny fotoan'andro noho izy tamin'ny fotoana ny tondrany président Marc Ravalomanana amin'ny firenena malagasy dia sekretera jeneraly zany Andriamatoa Hugara Johnson tamina ministera anankiray. Fa ny aozy izy ny fiarany dia nahazo fiara izy amin'ny mampiasa-panjakana ambony azy. SGV ianao tsy azo fiara dia nahazo fiara izy. Fa zaho izy Andriamatoa Hugara Johnson rehefa tonga ny Zoma zany mirava dia hiditra amin'ny weekend averiko any amin'ny garazy ny fiara-panjakana ilay ampiasaiko zany. Asa-panjakana ihany no ampiasana an'iny. Asa-panjakana ihany no ampiasana an'iny. Fa rehefa ankoatran'izay, rehefa hoe besoin personnel raha tokantrano sy ny namany ihany dia avay ny fiaranao any anaty garazy, fiaranao manokana. Fa tsy ny fiara-panjakana izay egalina hoe fiaram-bahoaka no entinao manao ny besoin anao any ambadika any. Dia efa tsy mety izay. Ary tokony izay tokoa no izy satria raha mba jerentsika ny fampiasana ohatra n'ireo fiara hitantsika eto Antananarivo eto, ny fiara izay ampiasain'ny système Nations Unies ohatra, ny fiara izay ampiasainy ireny fikambanana iraisam-pirenena ireny, sady ireny misy GPS. Manahoana kay fomba hoe ny gestion, ny fitantanana ny fampiasana n'ireny fiara ireny. Fa tsisy an'izany mandeha amin'ny hoe mandeha ny tsy falehan'izany, fa raha ohatra hoe ny chauffeur hoe ndeha hoentiko reto tonga dia voaroaka. Tonga dia voaroaka, tsy misy tsy anona mihitsy. Fa ny ireny amin'ireny fikambanana iraisam-pirenena ireny ny fiara miainga eto ary ny direction dia rehefa vita ny asa dia miverina ao amin'ny garazy. Miverina any amin'ny parking izay misy endry-zareo any. Jereo ireny mitsiriritra fotsiny. Ahoana ny reny no afaka manao fitantanana ohatran'izany. Fa manahoana ny fitantanana amin'ny firenena no tsy ohatran'izany. Dia matetika rehefa ohatra hoe misy ohatra hoe lany zany ny fotoana izay ampiasana an'ilay fiara. Satria misy fe-potoana ny endry-zareo. Na dia mbola tsara betonina ary ilay fiara dia tsy maintsy amidy. Dia raha vao ireo ilay hoe fikambanana iraisam-pirenena ireo no mivarotra fiara, ifandrombahana, indrindra ho an'izay manam-bola ary mahasahy mihitsy hoe tena zao sahy amin'io. Matetika moa ireny amin'iny izay vidiny tena hoe ambony zany. Dia efa misy procédure ilay izy. Zay ny amin'ireny. Ifandrombahana ireny fiara ireny satria maninona? Satria fantatra tsara fa entitra ny fanaraha-maso, entitra ny fikojakojana, dia zay. Ny antsika zao aiza? Fanadiovana ny tanàna Antananarivo tamin'ny voalohany tokotiny be dia be ilay camion le naseho le miloko orange dia misy an'le tsy babeko, le baka zany dia tonga dia ampiakarina ambonin'ilay camion. Tamin'ny voalohany naseho nanaovana publicité hoe reto ny fitaovana. Dia hoe tena hety zany ty fanalana fako ty sy ny sisa. Zao aiza? Zavatra hita eto Antananarivo tsy ara-potoana ny fanalana fako. Ary io raha vao midécale ny fanalana fako zany eto Antananarivo dia efa hita be le izy mitombo koa nisan'ny ordure rehefa faran'ny taona ohatro. Ahoana zany? Fomba fiasa eto amin'ity firenena ity daholo zany. Fomba fiasa eto amin'le firenena. Zay ray teneninao zany.
de efa mivingivin-do zay ray tenenina ahoana ny jirama mivingivin-do daholo ahoana ny resaka lalana mivingivin-do ny any aminay ohatr'zao ny any aminay ohatr'zao ahoana ny vidim-panafody aza resana an'zany zay aza resana an'zany zay fa tsy tafavoaka zao zany zao de hoe mitombo ny aretina corona sy ny sisy tazo hoe mangatsika tapika tsempoka be tapika zany miseho nefa teto Madagasikara vaksiny amanetsiny dozy zay nomeny ny Amerikanina mpitehana fotsiny zao anao miteny mitandremy sins misy andraikitry ny mpitondra ao anatin'zany rehetrarehetra zany misy andraikitra mihitsy tsy afa-miala am'zany ny mpitondra ary ny mpitondra fanjakana tokony eky misy andraikitra tsy vitanay fa tsy manao an'zany izy mora le miteny hoe ny nareo tokony mitandry tena sinsis ino andraikitra ny tsirairay ho zay tsisy mandahan'zany mihitsy tsisy mandahan'zany mahazovana indray ane ny corona ka ny zordira tsy rofinao amin'ny fotoana tokony androfana azy ko no ahoana moa zany ny fiarovatena ato mandeha ny isam-batan'olona fa ny zordira koa ary mba hasory manara-pofona raha ohatra misy tsy mino mandana makaty aminay aty Anosipatrana aty de anilany vato lalana avany an-Tavamamba de miditra amin'le pavé de makaty aminay aty de rehefa alohan'ny hiditra ny lambamena de misy tetezanao fa tamin'ny vina moa zay le avy tantara baolina iny de hitanay tsara le abetsahan'le zordira tamin'ny sabotsy satria malary ny rafaniry ny tao zay ny sabotsy ny tato tamin'le alina be zany tamin'le 8e de finale iny fa tena ny tombo afy roa eny avy telo eny indray le zordira fa kely sisa ny arabe izay andanana de hoe ho alaina sary ve sa ahoana tsy efa fantatrompon'ny Tananarivo ny momba an'io tena ary lavitra re anao de tena sepotra ho tena sepotra ianao nefa miteny mirongatra ny corona merova tena ohatra ny ahilika any am'le olona foana le izy fa andraikitra izy le zordira ne manepotra ny asmatika tsy mahazaka an'io io resaka zordira io ary ny aretina hoentin'io eo ny resaka fitaovam-pisefona ankizy kely efa taona mandalo setroka mikoaka tsy akijanona zany rehetrarehetra zany tsy misy manala le izy satria ve hoe somary lavitra n'Andriamanitra ty ilany vato de tsisy tonga mihitsy aty tsy te halalan'zany ny olona ary ny tsy fanalana ny zordira de tsy fanajana ny vahoaka ny Tananarivo efa navena teto zay tamin'ny herinandro ny olona tsy malala an'izay problema ny ananina fa mivoaka ny trano izy de mila tanàna madio izy andeha hianatra izy de tanàna madio tsy misy zordira ny tokony hovatanany andeha hiasa izy de ohatran'izay ihany ko fa ity ve rangaty tena zordira tena de tsy misy fanazavana manoloana an'izay ka io zany na ny resaka hoe tanàny resaka any amin'ny commune resaka hoe eto amin'ny firenena de tsotra ny amtinana azy manova ohatra ny Hansi izy zany Hansi Flick de mpanazatra ny ekipa pirenena Alemana ny baolina kitra premier tour de nitsana ny Allemand fa ny contrat entraîneur azy ny Hansi Flick topoko de mbola hatrany amin'ny 2024 satria Allemagne no andray zany ny Euro 2024 fedina ny tompondakan'ny Europa ny baolina kitra ho an'ny ekipa pirenena mbola lavalava ny contrat-ny fa tonga de niala izy ratsy ny résultat de niala izy zany atao hoe olona mendrika zany atao hoe olona malala ny tokony atao fa azo ny Hansi Flick tsara natao ka io ne tsy avamiko io ane ohatran'izao fa gaza arery misy mpilalao misy mpitantana misy n'izao mizatsy de nanana liberté tsy te halala zany ny Alemana fa rehefa resy ianao de resy miala de niala izy ohatra zany ko ny tokony atao amin'ny fitantanana ny firenena rehefa tsy mavoa ianao rehefa tsy mahay ianao dia miala mahaiza manaja tena mahaiza manaotra amin'ny Flick fa tsy hoe
rehefa misy tsy fahombiazana dia manilika any amin'ny mpanohatra, rehefa misy tsy fahombiazana dia manilika any amin'ny fampitehan'ny tontolo iainana, manilika any amin'izao ny sasany ara iliny any amin'ny FFKM aza midikiditra amin'ny raharaha politika, ahoana ny FFKM nitsiditra amin'ny raharaha politika, tsy maintsy miditra izy. Tsy maintsy miditra izy satria vahoakan'Andriamanitra ireo, tempolin'Andriamanitra ireo, rehefa marary ireo, rehefa mijaly ireo dia tsy maintsy miteny ny ray aman-dreny. Dia sasa moa tezitra amin'ny FFKM dia tsy miditra am-piangonana intsony. Inona ary zany? Tena manahirana, iny moa anazy sy Andriamanitra iny zany fa tsy idirantsika lalina, fa zay zany tiantsika hanambara hoe le fomba fiasa amin'izao fotoana izao eto amin'ity firenena ity tena tsy ao. Namana faniry miarabanao dia entinao zany ny fanoizana ny fandarana efatazanao ihany koa ny député Alain Ratsimbazafa Ndoary. Miraba rena dia misaotra betsaka nanokatra amin'ny fandarana fa isika moa amin'ny fandaminana dia zao vao tonga eto satria mbola niaritra ny tantaran'ny baolina teo amin'ny Frantsa sy Pologne dia teo amin'ny Angleterre sy Sénégal. Androany mbola misy Maroc sy Espagne dia iza le faharoa asa miakatrehitra ve Brésil mihaona amin'ny Corée du Sud. Zay indrindra miakatsehatra izy. Miakatsehatra Brésil. Dia teo amin'ny fandaminana aloha zany fa misaotra betsaka antsika rehetra aloha eto amin'ity fandarana ity mba azo atao ihany rina ny misaotra satria mifanena amina olona maro be tsika izay manaraka amin'ny fitantarana baolina dia misaotra betsaka antsika rehetra izay nanaraka izany dia misaotra ny solombavamboaka maro be koa izay manohana antsika sy ireo namana maro be anisan'izany akatreo solombavamboaka Alain Ratsimbazafa nanohana antsika ny député Rastany, ny député Fendralambo Manana, ny député Rambo, député Fetra, député Todsoa, reny rehetrarehetra reny, député Mambra Benrina ao anatin'ny fanohanana antsika daholo zany rehetrarehetra zany. Ringa Yandi ny namana tsotra maro be any kory tontomota mbola tsy miala amintsika ihany ry iza zany maro be mpanohana va manakara amin'ny antso foana isan'andro tsiromandidy tsy miala aparafaravola ianareo rehetrarehetra dia député Rabek Jana sy ny ekipany ratsy io zay nahavita ny redynamisation tany Andrebakely avaratra tany dia arapaina daholo efa miditra ao anatin'ny ampavalindalana antsika zao dia efa fatapatatra ny anao an'le ampaefadalana sady manambombotra paozy ihany io dia misaotra betsaka antsika ifaly dia asa iza ny ao ambadika eo mbola sa ionja sa lalaina ionja ny ao ambadika eo zany miaraka amin'ny faly dia tahira ipain mpanao baolina nge zany gaolina ny plasiny zany koa rehefa manao baolina no manao kadrasy samihafa miaraka amintsika eto ao ambadika tony caméra rehetrarehetra tony dia any ambony ihany raha Jean-Claude Radany ny ekipa rehetrarehetra dia arabaina zany. Maro be ny vaovao, tena maro ny vaovao satria tamin'ny sabotsy dia misy ny telefôny azoko tamin'ny sabotsy teo dia nandritra zay telefôny azo zay dia ndrisy mamita tena le fitondrana ary mamita kanomasony ihany koa dia efa nitenentsika foana ty hoe reo olon'ireo fa mihevitra fa 50 plus 50 égale 50 fa tsy hoe 50 plus 50 égale 100 dia mamita teny reo olon'ireo tamin'ny sabotsy. Any talata amin'ny volon'ondro ny zavatra hanaovana vato fototra ingatsika amin'izany adevitra zany amin'le hoe lalambe mikodana olona avy aty Antananarivo aty amin'ny firaisana fahadimy aty amin'ny firaisana voalohany zany no tanterina makany talata amin'ny volon'ondry. Any talata amin'ny volon'ondry le zavatra tao olona any Akazobe any amina distrika hafa tsisy fampidirany no miazakazakana le vahoaka ny talata amin'ny volon'ondry indrindra le tiambolo mbola tsy milamina ary mbola sorena tambary avy naketsa no avy de tonga de idirana ao anatin'le hoe hanao fotodrafitrasany lalambe ny godana ray zay fa nga tsy matoko tena no mitatitra olona de falifaly ery izy menakavy hoe nahazy vahoaka ary rehefa nampianarina nazavaina teto zany amin'ny fomba fanaovana politika ny aminy hoe tsy mety fomba fiasanareo io fa ny rehetrarehetra de efa teo avokoa de efa mahatsiaro efa tonga sainy hoe tsy mety zany formule zany raha misy zavatra tao ato amin'ny distrika ray na ato amin'ny commune ray de tokony ao amin'ny toerany io ihany
ny olona ny resena lahatra ary zavatra nitrangana zany nanao etsika tany Ambatondrazaka la tokony fitondrana fa olona vany vavatenina olona vany Marilambo olona vany Mahanoro no miazakazaka ary olona avy aty Antananarivo no miazakazaka makany de ohatran'izany anko le teria Alanarozofo olona avy aty Ambatondrazaka no tonga miazakazaka any de ohatran'izany le teto Tsinanana avy any amina distrika hafa ny fitokanana Anambily Bevohimara moa zany de tena misy avany mahajanga mihitsy nampiazakazahana akoatra ny taty Savasidiana atrano Sofia nyentina mihitsy ny olona avy aty Antananarivo de misy karazana andian'olona mihitsy le misolelaka an'le fitondrana miazakazaka manasika an'le hetsiky le filoha mba ho hitan'le filoha miaraka amin'ny ekipany de mitondra banderole de ohatran'ny foana hatrany hatrany ny formule ampiasain'izy Menakavy de mieritreritra izy Menakavy fa teny hoe tiam-bahoaka mamim-bahoaka kanefa de olona taterina misy famononomby ary zany tamin'ny sabotsy anie akoatrany efa misy spectacle bojo atao am'le toerana le bojo moa fomba fitendrareo satria na le olona piaradia mpanoa anazy any Toliara le ohatra ny pasteur mampime iny ara mpanoa an'izay bojo zay fomba fitenin'izy Menakavy zay de azotsika tenenina tsara mihitsy de nitaterina le olona tamin'ny sabotsy fa raha mahatoky tena tsy mitatotra olona de iny ny aseho an'ny communication tena mbola tiam-bahoaka Andriamatoa Iany Rajoelina fa ngany ny olona tsy mahafantatra communication téléphone zany azotsika tamin'ny sabotsy zany eto amin'ny faritry ny commune avy aty Ananina aty indray zao eny misy mitanjotra amin'ny fiarakodia marobe aninne fa nga tsy mahatoky an'le olona ao fantatra ane le olona any am'le toerana talata ny volon'ondry am'le andehanan'le lalana indrindrandrindra le tompon'le tanàna sorena na de fa nandeha tamin'ny aloha raha le hoe gouverneur de tonga de nanao fampahafantarina tamin'ny mpanao gazety nefa le olona mbola tsy milamina ho hitantsika eo moa fa izaran'izay vaovao zay tsy hoela izaran'izay vaovao zay tsika tsy hoela satria tsika mahazo ny vaovao rehetra fa le olona ty ivelany ray no miteny an'le hoe tena mety io fa tsy tamimbariny le trongisina ahoana ny eritreretinao zany tanimbary avy naketsa ny tonga de trongisina trotro zao tsisy adevitra akory ny amin'ny rafin'ny lalàna na le izy ara mbola tsy nandalo ny Assemblée nationale ho an'ny ratification ho avy eo moa député Alain Ratsimazafy rehefa avy eo iary resaka amiko adevitra momba ny tatôma tokony mba ho fatapatatra zany hoe efa nisy adevitra meloa ary koa tsy hoe Iany Rajoelina nanao an'io fa efa adevitra tany aloha be tany tamin'ny Andriamatoa Deratsiraka niaraka tamin'ny URSS mbola tsy ravy io fa ny olona tamin'izany de hoe ahoana aiza ny tracé ny lalana sy ny rehetrarehetra atao ahoana ny fanombarana tontolo iainana amin'io de mampome ao anatin'ity resaka ty de zao apetratsika misy ty fanontaniany ty aiza nanomboka io lalana io ny ainga zany deparany de ataotsika hoe miainga eto Antananarivo makany Tomasina le lalam-bengodana 100 kilometatra de ahoana moa ny eritreretinao an'izany ametraka vato fototra ianao de tsy any am'le fiangan'le lalana no napetraka ao fa ena tena telan-dalana eny tanata ny volon'ondry ve ny fiangana io eny ve ny point de départ hoe manomboka eo le lalam-be mikodana sa any vato afa araky ny resaka mandeha mba mila zavainy zany mba mila zavainy zany fa raha ny fahafantarantsika fametrahana vato fototra de any amin'ny toerana iangana foana fa tsy eny atsasatsasadalana eny donc fa maninona le izy natao tany talata ny volon'ondry raha nanao an'io rokady io Andriamatoa Rajaonary Mampianina taona 20 kilometatra eo le izy telo taona ny nanaovana an'le rokady natombony teto Amoronakona satria efa nisy lay bypass nataon'ny président Marc Ravalomanana de eo zany vakina hiazo atia Ambomahitsy aty de mahazo iny ambany atia Ankerana mivoaka naka Ambatobe ambany iny de mahazo aria Nanisana de mivoaka makany Amboditsiry de mahazo amin'ny Maremasay zay le lalan'le rokady de ohatran'izay koa rehefa misy lalana atao
mety misy toerana point hamonona omby mety misy antony manokana fa amin'ny fametrahana vato fototra de tokony any am'le toerana engan'le lalana de ohatry mbola tsy maharaka tsika hoe eo ve tena eo amin'ny toerana io ve fa raha eo amin'ny toerana io tsy maintsy mamorona lalana aksa vaovao hatongavany eo amin'ny toerana io le fanjakana ary ny rehetra de samy mahafantatra hoe tsy possible ny avy tany an'izy io fa de zao moa oeraoera mampime daholo zany miaraba debete alaira tsy mazafy miarabanao namana faniry ary miaraba ihany koa ny vaoaka malagasy zay manaraka ny fandarana am'ty maraina ity ary kompatanana manokana ho an'ny vahoakana tsimndrano ary tsy adino am'izay moa fa nampitondra hafatra namana faniry zany namana tiana ao amboanjobea commune bongatsara zay manaraka tsy tapaka ny fandarana miara-manonja mba kompatanana kely ho azy a am'izay fiarabana am'ty maraina ty izay a ia ny sokafanao teo ny ady hevitra namana faniry ary zavatra loharanombavao mafana am'izao fotoan'izao raha ireny zavatra resahanao reny ary mbola misy koa ny loha hevitra hafa zay mbola ho resahantsika lalindalina kokoa indrindrindra ny manandrify amin'ny mahasolombavambahoaka ampitaina amintsika vahoaka amin'izay lafiny hoe fotoana toy izao a no atao ifampiresahana sy ifampitana ny zavatra misy marina eto amin'ny tany sy ny firenena eny ary efa narosiko teo izy député alaira tsy mazafy satria vaovao mifaran'ny herinandro moa izany de mino fa manana ambara betsaka ianao mahasolombavambahoaka ny Madagasikara anao satria tena hoe raha Madagasikara misy tondra raha tony a sy ny hoe efa fahitana le fomba fiasan'le fitondrana hatramin'izay mahakasika ty lalambe mikodana vaovao mifaran'ny herinandro ty député raha tsy mazafy alay ia tsara aloha ny manamarika fa efa tany amin'ny taona 2024 tany hoany a no efa nisy ny fandiniana ny rahana tamin'njareo japonais zany a mahakasika an'le tetikasa hoe tatom tamin'izany fotoana zany a de natao avokoa ny atao hoe fanadiadiana teny fotony amina commune maromaro indrindra ny voakasika ny tetikasa ary anisan'zany ny atao hoe reo commune manodidina ny Antananarivo zany a de anisany ihany koa ara nanaovana fanadiadiana sy nametrahana an'zany sy anazavana n'zany lafiny hoe ara-teknika mahakasika an'ity lalambe mikodana tatomma ity gaga nefa tsika am'izao fotoan'izao fa araka ny loharanombavao fantatra zany de hoe ny orinasa tsy miankina égyptianina no mandray atanana amin'ny fanamboarana n'lay autoroute a zay mampametra-panontaniana ihany hoe nanahoana ny dingana zay nirahana tamin'ny japonais tany aloha tany ary amin'ny lafin'ny famatsim-bola eno zany am'izao fotoan'izao fa hoe io orinasa vahiny io zany no anatanteraka ny asa ary alaina amin'ny alalan'ny na hoe averina amin'ny alalan'ny hoe fakana ny tike zany alaina amin'ireny fiara zay mandeha eo amin'izany autoroute zany a ny fomba hamerenana n'izany volo zany mariana etona fa atao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny solombavambahoaka amin'izao fotoan'izao tsy mbola nisy fandalovana ratification zany na hoe afakatoavana teny anivon'ny anteny-meram-pirenena ny famatsim-bola mahakasika an'izany resaka autoroute zany ka ny anjara ny fitondram-panjakana foibe no any voasoratra ao anatin'ny ataontsika hoe ny LFI 2023 misy apahany ao fa kosa tsy ahavitana velively an'ilay tetikasa iray manontolo fa ahafahana manomboka fotsiny ihany raha ny fahitana n'ilay marobola voasoratra ao amin'izao fotoan'izao midika zany fa tsy maintsy misy famatsim-bola avy any ivelany hiditra eto Madagasikara ary zany anefa dia tsy azon'ny gouvernemanta ampiasaina fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy ny fankatoavana na le antsiny hoe ratification zay ataon'ny anteny-meram-pirenena sy ny anteny-merandolona araky zany dia hitantsika fa tsy mirindra araky ny tokony ho izy izay lafi-pandaminana misehatra ny famatsim-bola an'io tetikasa io ary mampametra-panontaniana moa izy amin'izao fotoan'izao satria toy ny vonjovonjena avokoa ireo tetikasa maro samihafa zay hita zany fa ohatry ny atao akamehana ihany fantatsika ary amafisiko ny teny namana faniry teo fa raha izany antso tompoka azo tamin'ny olona manodidina niny distrika navaradrano iny a zay nahazahoana ny loharanom-baovao samihafa am'izay le rafiny fitateran'olona zay a de tena
fitateran'olona tokoa ny nisy ary ny akamarony a dia tsy avany am'ireny faritra zay indrindra any avaratrano reny mbola zany miampy mange kely ary fa tsika moa tsy te hitantara zavatra betsaka eto fa zay mpamita tena le olona zany ny zava-misy ary amafisina mihitsy hoe toy ny mamita tena ihany le fitondram-panjakana raha manao an'izany fihetsika zany a am'izao fotoana zao faharoa manarakaraka an'izay namana faniry a dia hita ihany koa arak'izay fanadiadiana natao atao hoe tsika moa zany zao eo ampanomboana mihitsy an'izay fanadiadiana ny toeran'izay a fa maro ny olona ny tsy makasitraka amin'ny fanaterana an'io satria tsy nisy ny fifampiresahana zay foana ny mahavoan'le fitondrana tsinona satria lasa anterisetra izany fanatanterahana tetikasy zany fa tsy nisy ny dinika mialoha fantatsika tsara fa ao anatin'izany fametrahana tetikasa lehibe zany ange anisan'ny zavatra takina voalohany le resaka hoe fanadiadiana zany a momba ny tontolo iainana zany hoe zany dia tsy maintsy azahoana fakatoavana eny am'ireny faritra zay lalovan'ny tetikasa lehibe reny ary indrindrindrindra moa ny ministera-pia an'izany resaka environnement zany de tokony misy zany alalana avy am'ireny sampandraraha reny a ahafahan'ilay tetikasa miroso am'izao fotoana zao zany dia atao anjambany avokoa zany rehetrarehetra zany ary tsy fantatra ny fiatraikany iny anivon'ny fiarahamonina am'izay lafiny hoe azo lazaina hoe fidirana ankeriny ihany am'ireny tanin'olona isan-karazany reny satria araky ny loharanom-baovao azo hoe teo dia maro am'ireo olona zay manana tany ka voakasika ty tetikasy ty zany no menomenina am'izao fotoana zao amin'ny fotoana manaraka moa de mbola anomezanay fanampanazavana sy atao hoe mety hitondrantsika mihitsy solotena n'ireo mponina eny toerana mihitsy am'izay tsy fampiresahany zay ary ny fanaovana tsinotsinona an'le olona tompony tany zay a fa io moa fitondram-panjakana hitatsika fa dia miaina foana am'izay lafiny aterisetra zay ary manao tsinotsinona amin'ny lafiny fifampiresahana sy ny fihavanana eo amin'ny samy malagasy zay a fa ny tantara moa de mbola hitoy ary mbola vao manomboka izy zao a dia hitatsika ny ahafahana zany mampita foana ny loharanom-baovao a mahakasika n'iny resaka lalana tany amin'iny a faritra avaradrano iny zany a zay atao hoe nanaovana ny fametrahana ny vaty fototra maro ny vaty fototra hitatsika teto mbola tsy nanomboka mandraky ty androany ary eto moa dia somary manararaotra ihany namana faniry mahakasika ny tetikasa zay efa voasoratra tao anatin'ny lalàna ny feno tetibola taona 2024 ny mahakasika n'ilay tetikasa flyover zay mahakasika ny faritra Tsimondrano zay tsy hanosy zato mandraky ty androany a tsy mbola nahita aloha amin'ny mahasolo-mavambaoaka eto Tsimondrano nametrahako an'izay fanontaniana zay ny hoe aizy io tetikasa io tsy mbola miroso hatram'izao kanefa dia voalaza mazava tsara ao anatin'ny tetibolam-panjakana 2024 ny tokony efa nanomboany zany tetikasa zany a flyover tsy hanosy zato kanefa dia tsy mbola mandeha zany tetikasa zany mandraky ty androany nakaiza zany ny tetibola natokany fanjakana ho an'io satria ho tapitry ty ny taona 2024 izany zany a de ahitantsika hoe maro ny zavatra efa nampanantenainy zao fitondrano zao ny ao tsy manomboka ny ao atomboka anaovana fametrahana vaty fototra ihany izany de mampametra-panontanianatsika hoe fa ahoana marina ny tena fomba hitantanana ny firenena ao anatin'izany safotofoto isan-karazany zany zay asa tsy mirindra araky ny vanim-potoana zay tokony neverana fa andeana ny tetikasa eto amintsika le izy moa zany fantatra hoe foto-dravitra asan'injehana fampelezakevitra le izy sady anaovana fampelezakevitra satria le fanjakana tena efa ao anatiny mihitsy ny député Alain Tsimbazafa ohatra n'le resaka manakara be am'le tetezana tamin'ny manakara betsaka no miresaka hoe tena iny koa iny ve tena iny ve no rariny amin'ny fanamboarana an'iny teteza manakara be iny de ohatran'izay koa le pratika tamin'ny fomba nitaomana an'le olona ho avy tany de avy am'izay ry pisolelaka ry perroquet manao an'le commentaire anatin'ny Facebook sy manao publication hoe tena mbola mambahoaka zay nge ny tadiaviny ijustifiena am'izay makany am'le fifidianana hoe tena jerevo ny fandehanany filoha rehetra tany am'izena le fa feno voaka fa raha ny olona potehina ny fananany am'izao olona tsy omena sakafo olona tsy afaka mianatra tsy afaka miasa tsy afaka mitsabo tena
tsy mbola misy olona mieritreritra fa amerina nga ihany rajoelona sy mpiaradia aminy eo am'izao fitondranyzao tsony betsaka nefa mitoto tany ary na ny aradia taminy aza de efa frustre tanteraka io ndray de tsy miveriny eo tsony fa reny zany de sarinady ara-politika fotsiny reny de ino autoroute tamin'ny sabotsy iny zay tsy ho vita mihitsy iny aloha de tonga de hotsorona amintsika tsisy ninina na miteny ary izy hoe 20 kilometatra no vita hatramin'ny farany taona anofo zany impossible zany anao kely fotsiny reo de ho ajanony eo io eno tsara ny teny député teo fa misy aneny procédure ahafahana manomboka zavatra ohatran'ireny fa nydinganina na niendriky ny lalàna tatyanivo ny anteny meram-pirenena na ny hoe ohatrinona ny anjara Madagasikara ao anatin'ilay apahambola 900 millions de dollars io de misy 20% amin'le orinasa égyptienne de misy 20% amin'ny état malagasy efa voasoratra ao anatin'le loi de finance ve zany efa hita ve zany raha mbola tsitsy zany ahoana ny anaovana azy efa vita ve reo fanadihadiana samihafa efa nentina teto zany tamin'ny sabotsy sy tamin'ny sabotsy lasa iny fiandohan'ny volana novambra niaraka ny député Todissoa Andriamampandry hoe reto ny dingana hanamboarana lalana indrindrandrindra autoroute zany tsy moramora de apetratsika fatiny fa inona mamaika an'reto de ohatran'le oeraoerana to tamin'ny RN13 ihany lasty tsy tasasy tsy tsaiko tsony mamoriporona anaranaran-javatra eo slogan-javatra eo de aiza zao le RN13 maninona le RN13 miainga ve le RN13 ary le RN13 amin'io eo amin'le lalana goudron ny ainga avy tatya tolanary makaty ambovombe zay nikitikitiany eo fa tsy io fotsiny le RN13 fa lavitra be hatrany iosy ihany de asiny échantillon le izy de mba te hiteny izy efa nametraka vato fototra zay satria reto moa manenjika vato fototra asa ohatrany hoe commande le izy zany manenjika commande na vato fototra de lasa ny azakazaka tsy sy talata ny volon'ondry de le olona avy ety ivelan'le tanàna indray no miteny hoe tena mety de miteteraka fa le olona ao anatin'le tanàna victime ny tambary ny tambolo ny tanety ny rehetrarehetra firy moa ny olona mbola tsy repare hatram'izao ny député Alaina Tsimazafy mbola problème be ny tany anjatony hektara ety tsy mahabe omby meritsy atosika ary mbola ijoroan'ny fokon'olona hatram'izao amin'ity projet bojibojo hafahafa Tanamasoandro ty fa nga le Tanamasoandro miainga inona mba vita ao anatin'le Tanamasoandro azo tenenina ve atraizany travaux vita anatin'le Tanamasoandro le flyover ny teneny député Alaina Tsimazafy aiza le voie rapide nametrahana vato fototra tamin'ny Tomasina 10 kilometatra na ilika tany amin'ny Covid moa le izy andry perroquet tsy afa-niasa ngefa nisy Covid aiza le voie rapide le eto mandeha maketo meritsy atosika maketo amin'ny Andotapenaka Maki zany ara manahirana anao de aty amin'ny autoroute ny detadetahana de ino moa zany grand travaux an'reto fanjakany reto hoe avant campagne de mampalahelo anatin'le izy député Alaina Tsimazafy tena mialatsiny sika mialatsiny sika fa mba misy solombavam-bahoaka ihany everina fa olobe eto amin'ny firenena fa atraiza ny fahafantarany reto solombavam-bahoaka reto ny lanjany ny asany manoloana ny firenena petratsika amin'ny fanontaniana ahoana ny eritreretinao hoe hifidy lalàna momba système éducatif eto Madagasikara raha fipampianarana eto Madagasikara iova tanteraka mihitsiny aty amin'ny fotony makaty amin'ny tapony ary ministera telo miandraikitra tontolo ny fampianarana na any amin'ny anjerimanontolo zany mba raha tonga ambony na any amin'ny teknika na aty amin'ny fanabeazam-pirenena no miara-miketrika an'izy hoe loi d'orientation de solombavam-bahoaka zara fa misy 20 miatrika fivorina de 13 mandany an'le lalàna de lany le lalàna nefa lalàna mahabetsikera ny rehetra indrindrandrindra ao anatin'le direction nationale ny école libre eto Madagasikara zay manana andraikitra lehibe mihitsiny ary efa avy nykapohana momba n'le etra de mbola nykapohana indray amin'le resaka loi d'orientation tsy afaka ambany tondrany hevina efa nanao dotandroka tampoka le fanjakana tamin'ilay forum momba ny éducation nationale momba ny éducation teny amin'ny CCI vato ny tapohana tany anatin'ilay invitation de mba tsy nahinanarina tamin'iny le fanjakana de tato indray le loi d'orientation momba n'le système éducatif eto Madagasikara
de tsy noenona mihitsy izy ireo de solom-bavambahoaka 10 no mandany lalàna manova ny rafi-pampianarina eto Madagasikara de manaiky an'izany le fitondram-panjakana tena hoe kototopitantanana le misy eto le firenena amin'ny alalany ty fitondrany ty de loza député Alain Ratsimbazava satria raisitsika loza mihitsy lizy ireny le solom-bavamboaka maro be tsy fantatra mipotra viaiza nefa tsy selanelana firandrakory tonga manatrika an'le fametrahana vato fototra ery am'le autoroute zay fantatra fa tsy pasy io fantatra fa tsy araky ny lalàna io zay fantatra fa mbola tsy ampy fanadihadina io zay fantatra fa mbola tsy ampy fifampiresahana amin'ny vahoaka eny atoerana io zay lalovan'le lalam-benykotana tsy latsaky ny 70 mahery ny solom-bavamboaka tonga teny tsy latsaka hoy ah nefa le solom-bavamboaka mandany lalàna ery tsy mazaza 70 monja de lany lalàna eto Madagasikara ny ACC mbola tairitsika am'izany mety amin'ny ACC ve zany mifanitsy amina principe angeza be amin'ny fomba fampandaniana lalàna ve zany ahafahana maka délibération amin'ny atsasa manila miampiray atsasa miampiray zany mbola adevitra daholo zany fa inona ny azaka zany reto solom-bavambahoaka reto makeny talata amin'ny volonondry ary solom-bavamboaka avy any amin'ny faritany hafa miazakazaka mafy mihitsy nefa ato anatina système éducatif potika tanteraka asa nafantatr'izy ireo zany ato ny tena tokony hamaro anisan'le solom-bavamboaka ato amin'ny anteny meram-pirenena miteny mandray anjara anatin'ny adevitra satria ny zanak'izy ireo no andovany zany fampianarana zany eto Madagasikara zanak'izy ireo no andovany endriky ny fanabeazana manomboka ty amin'ny ambaratonga fototra ka hatrany amin'ny ambaratonga ambony fa tsy rarahany zany tsy mampetsy bolomaso an'izy ireo zany na tsy tonga am'izany fa ery ny azakazaka anakery atalata ny volonondry daholy de pingapinga anakasary fa tsy fatana hoe izy tengaka mahamenatra ty ataonay ity zavatra tsy pasy no ijoronay de ny institution rehetrarehetra teny na etsika teny avokoa kotabaisina tany naty message ny solom-bavamboaka hatrany présidence hatraty amin'ny assemblée nationale mandefa message fa naninona raha natao am'izany le resaka système éducatif e zany aneny tena base ny resaka fampandrosoana ny resaka fanabeazana e fa tsy hoerahoeran-dalana ataonareo am'izao fotoan'izao io zay na mivolanaovana an'io ara mbora problema be hoe aiza nahitantsika an'le 20% ahoana le Africa Exim Bank le hoe angataham-bola hitondrantsika n'lay paratsika ao anatin'lay lela vola député Alain Ratsimbazava ahoana ny hevitry ny solom-bavamboaka faravaratsiny omena voninahitra le izy rehefa vita le signature de tonga de prospère tsy mandalo ratification akory de tsisy étude mandeha sur terrain de le olona tanterina miampy mange kely de ohatran'izany daholo nataonao hatrany Anosy Belleville hatrany Ambanja hatrany Vohemar hatrany Tala hatrany Sambava maka tia Fort Dauphin maka tia Manakara Fianaratsoa Tomasina de mihevitra ianao fianao mambahoaka nefa ianao ara mitatotr'olona no nataonao de mandany vola sy toko tsy foroana le mpiasan'ny secret na ry tsy mihinan-kanina mitaky ny karamana le mpiasan'ny Sénat bloquena ny sosiny zao tsy mampasy le loi de finance e rehefa tsy avoakanareo volanay ozy mipiasan'ny Sénat zay koa tsy asa akorinao zay baba de amin'ny herinandro ty zany député Alain Ratsimbazava no ite hoe débloqué sa tsy ho débloqué ny volandrareo ny ato amin'ny assemblée nationale 13e mois sahiranareo mpiasa reo naiza miatsy amin'ny FCE efa avy mipotehana de boriborika lamasinina ny entina teto de izy indray misy mitady vahaolana hoe tsy manaiky de anaovana investissement hafa nefa efa vola be ny lany teo de nakaiza ny dipany reny Jirama jereo mifampitehana le Jirama conseil d'administration indray mitondra an'le Jirama de mamoriporina organigramme mbola sahatsika zay rehefa aveo fa mbola hijanona am'le autoroute tsika député Alain Ratsimbazava marina tokoa zay voalazanao zay na manafany satria tena ao anatin'ty fanatanterahana nyty resaka lalambe mikotany ity de mampametra-panontaniana mihitsy ny zava-miafina ao ambadiky le izy e satria maninona moa zany a ity fitondrany ity a no miazakazaka ao am'izany raha ny zavatra iaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ary manokam-bola
ampahambola ao anatin'ny lalàna amin'ny fiaintetebola 3 hoan'ny autoroute kanefa mbola misy zava-dehibe noho zany izay tokony hojeren'ny fitondram-panjakana indrindra ny mahakasika ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoan'izao toa niny tsy jeren'ny fitondram-panjakana ny tena maharary ny olona fa ny amin'ny atao hoe seho ivelany na aitraitra no mamaky azy ary ny zavatra hitantsika tao anatin'ny andro vitsivitsy zay dia toy ny fisehosehoana ivelany fotsiny ihany no ataon'izao fitondram-panjakana zao fa le tena maharary ny olona dia moditsita raha tsy tenitsika miazakazaka amin'izao fotoan'izao tompoko ny atao hoe tsy fampitsakafo any atsimo any inona ny andraikitra raisin'ny fitondram-panjakana amin'ny lafiny tsy fandrimpahalemana moa any amin'ny faritra belotsirybiany iny na manafaniry asiko teny kely ko zay mahakasika an'izay satria tena maro ny olona no mitaraina amin'izao fotoan'izao mahakasika an'izany tsy fandrimpahalemana zany misy ireo apahana mpitandro ny filaminana tonga any atoerana zay everin'ny vahoaka any fa mba hampandry fahalemana ny tany kanefa dia atao herisetra ny zavatra hitany ary tondromolotra dia mahafaty olona any atoerana amin'izao fotoan'izao ary betsaka ny ripaka maro ny tapadoa raha ny vaovao voaray amin'izao fotoan'izao ao anatin'izany distrika ny belotsirybian'izany ka anairana ny fitondram-panjakana zany indrindra ny eo amin'ny mpitandro ny filaminana mba hijery akaika an'ireny solotenanareo iraka zay manao ny asa any atoeran'ireny fa lasa fampirorona ny vahoaka raha ny loharanom-baovao azo amin'izao fotoan'izao iverina kely ana manafaniry mahakasika an'le loi d'orientation du système éducatif eto Madagasikara anisan'ny niatrika zany fionana tamin'ny ministra zany ny tenanay sy ny solombavambahoaka Todisora Andriamampandry zay nametraka mihitsy an'ireo fanamariana sy tsikera maro samihafa mahakasika an'ity volavolan-dalàna naroso teny anivon'ny anteny mera-pirenena ity satria anisan'ny zavatra hitatsika amin'izao fotoan'izao ny fahampitehan'ny sehatra ny fanabeazana eto Madagasikara indrindraindrindra moa ny fampidirana an'ireo mpampianatra frama marobe zay tsy manana ny antsoina hoe fahaiza-manao amin'ny lafiny fanabeazan'izay kanefa ireny ny tena miantoka an'ilay fampianarana any amin'ireny ambaratonga fototra reny dia hitatsika fa rehefa ratsy le atsotsika hoe bazy na le fototra ny fanabeazana dia inona moa zany ny zavatra antenaitsika fa anisan'ny mandringa be mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena io sehatra ny fanabeazana io ka raha naroso tena anivon'ny anteny mera-pirenena ity loi d'orientation du système éducatif ity dia tsikaritra zany fa tsy mbola manome lanja an'izay lafiny fiofanana ho an'ny mpampianatra zay raha io orientation du système éducatif vaovao io faharoa dia mbola hita ihany koa ny fanaovana tsinotsinona an'ireo mpampianatra satria tsy mbola mametraka an'le antsony hoe mba tokony hanana sata manokana na statut particulier nge ny mpampianatra amin'ireny fanabeazana fototra sy ny ambaratonga faharoa reny satria hitatsika fa tsy misy mihitsy zany ny mba fandrindrana an'izay lafiny hoe ho avin'izy ireo na ny atsotsika hoe ny gestion du carrière an'ireny mpampianatra ireny ao anatin'io volavolan-dalàna naroso teny anivony anteny mera-pirenena io ary fanampin'izay dia misy ihany keo ny fanovana an'izay le hoe rafim-pampianaran'izay anisan'izany no hoe ny taona fahaenina na ny classe de 6e dia mbola tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe fanabeazana fototra na le atsotsika hoe école primaire zany ny fiatraikan'izay nefany dia maro anisan'izany ny resaka fotodrafitrasa satria ho an'ireny sekoly mpanjakana na ny sekoly tsy miankina reny zany dia tsy maintsy anamboatra indray zany efitrano anankiray ho an'izay klasy 6e zay na ny taona fahaenina zay mba ho voatazona ao anatin'izay hoe primaire zay zany ny taona fahaenina zany hoe manerana ny nosy zany dia mbola ametraka olana vaovao eny anivon'ireny sekoly rehetra ireny izay fametrahantsika efitrano ho an'ny klasy fahaenina zay eo koa nefany ny mbola hitatsika fa
zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny zany a ny indrindrindra ho any amin'ny tontolo ambanivohitsika ny fahazahoany ny zanany an'zany atsotsika hoe diplôme CPE zany raha ity loi d'orientation du système éducatif vaovao ty nefa dia manafoana izay diplôme CPE zay hitatsika fa mety hiteraka ihany ko fikorontanana eo amin'ny lafiny hoe mba fisitrahandreo zanakitsika n'zany diplôma voalohany zany zay efa nahazaratsika teto Madagasikara hatramin'izay marina ilaina ny fanavozana kanefa kosa zay mahita hoe mbola misy ny dingana maro tokony ho atao mialohan'ny tena fampiarana azy satria ho an'ny tenako manokana zao namana faniry de nametraka tsara ny fanontaniana tamin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena manao hoe raha ohatra ary ka lany aty anivony anteny mera rotota ity lalàna itya rovina no everiny fitondram-panjakana fa ampiarina eto Madagasikara ty satria raha ny fahitana zao dia mbola mandalo kiondalana sarotro Madagasikara amin'ny lafiny ara-toekarena ary ao anatin'ny fahasairanany tsika kanefa mitaky zavatra maro zay hita fa tsy ho vita an'ireny sekolim-panjakana sy ny sekoly tsy miankin'ireny any amin'ny fanabeazana fototrany raha ity endrika fanovana maika zay tian'ny fanjakana ho tanterana ty de inona moa zany ny vokany fa dia tonony teo aloha ihany ny zavatra hitranga satria makany am'le hoe fanaovana tsinitsinona ihany am'le sehitry ny fanabeazana eto Madagasikara zay ny antony nanahiratsika an'le izy député Alain Ratsimazafy hoe te hanakatra ny lôzika an'le fitondrantsika hoe atraiza ny fieritreretany reto olo reto ny mahalanja an'le fanabeazana ny lanja an'le mahaolona ary ny lanja n'lay resaka fampandrosoana n'le mahaolona satria fampiankiny zany rehetrarehetra zany ohatrany hoe vita n'le zavatra natao tery fotsiny le izy tena talatany volon'ondry apetratsika hoe fa maninona miazakazaka hoy isika ilay solomavam-bahoaka afaka mandany fotoana ny tongeny fa tsy afaka mandany fotoanany ao Atsimazaza iadevitra solo fa teo ny solomavam-bahoaka tiako Madagasikara tsy nanaiky lembenana ary nivoaka misy député Alain Ratsimazafy tao anatin'le izy tsy nyray tsokombakomba tamin'izany azavaina amintsika voaka malagasy zany tsy nyray tsokombakomba taminatin'io fanampitehana ny endriky ny fanabeazan'io ary efa nientiny député Toditsoa Andriamampandry teto zany tamin'ny zoma solomavam-bahoaka tiako Madagasikara zava-dehibe ho azy reo loatra zany tontolo ny fanabeazana izany tokoa ve satria ohatran'izao ndray ny zavatra mitranga député Alain Ratsimazafy zay le manahirana antsika hoe inona ny tena ato anatin'ny sain'olo reto hoe reto olo reto tena olona limpahefana reto olo reto tena mieritreritra fa ny fahazona fitondrana ny azy ny everiny fa tena zava-dehibe sy goavana indrindra reto olo reto tena mametraka fa ambinambin-javatra zany olombelona sy ny fanabeazana sy ny fahasalamana zany sy ny manodidina zany fa ny azy de hoe rehefa azotsika ny fahefana vokatra ny tendan-kely tsika bebe kibo mirosony ny atoka ao arina anaty vitrafimetsika mahavita trano R+3 R+4 tsika mianatra any an-dafo ny zanakry zareo de veriny fa zay ny azo ny fampandrosoana fa izy tsy afaka ny anaiky mihitsy hoe tsy mety ane zany de zao ny zavatra mitranga député Alain Ratsimazafy misy olo tena malagasy tokony niarika lalaon'ny nosy ho an'ny tanora zay le CGSOI lalaon'ny nosy ho an'ny tanora jeu des îles de jeunes l'izy de io atao an'ny Maurice io ary nanomboka omaly ny fisokafany zany any Côte d'Or anatin'le complexe sportif tanàna kely amin'ny Maurice misy an'izay complexe sportif zay misy taranja ampolo maro ao misy ny boxe misy ny pétanque misy ny tennis na tennis de table misy ny futsal misy ny bitsa samihafa ao anatin'izany ny voile moa mety tsy de ananatsika zay miazakazaka fa indrisy de firenena enina mandray anjara ao anatin'izany ao La Réunion ao Djibouti ao Maurice ao Seychelles ao Mayotte ao Comore fa tsisy Madagasikara tompo nefa fandraisana anjara Madagasikara hatramin'izay zany
eo ny elanelany ny 4 ka hatramy 7 taona eo mpandray anjara am'zany mpandray anjara ao tongany tsy latsaky ny arivo any Maurice am'izao fotaon'izao misy koa ny confesese misy ny CGSOI ary misy ny jeu des îles de l'océan Indien JOI reny rehetrarehetra reny dia échange reny miteraka culture reny miteraka ihany koa reny fa ampahafantarina le firenenao na de asamy ato anasany raha masobe indiana ary mamola vola tanora ihany koa reny eo miseritry mifantanjahantena ho tonga olombanina ho tonga riariany le firenena satria mba manana expérience kely izy amina firenena fanolobodirindrambo satria isika moa zany eo anatin'ny ranomasimbe indiana misy any Comore, misy any Mayotte, misy any La Réunion, misy any Seychelles, misy any Maurice, misy any Djibouti de mifanakalotra kefa satria misy resaka kolotsaina ihany koa atao anatin'io de misy raharaha raha-panatanjahantena fa tsisy le solotena malagasy ho maly tao anatin'io ouverture hatram'izao mbola tsisy afaka manao fanambarana hoe inona no antony tsy anana ny Madagasikara solotena de raha hiteny hoe tsisy vola ko vola laninareo anaovana oeraoerako anaovana pospera tsy amin'ny tsisy dikany anaovana spectacle fitokanana pavé efa nytenentsika teto anie zany hitokananareo birao tokony hoe directeur régional tokony directeur régional tokony hitokana azy farafaratsy ny ministre raha anaovana fitokanana azy satria anatina austérité le vola mianjera fotsiny amoron-dava midaraboka 4 milliards mitritra ny trano any Tsirabe miodina izy ato amin'ny Jirama ny sasa manapatra fahefana tsy mipotra any Bianco ny apombony no mijaly ny apombo zany le boakely irakiraka sy ze mipetapetaka tamin'ny tao laninareo amin'ny tsisy dikany le vola mazava nambarany Cour des comptes firy ny fanodikodomora-panjakana mazava nambarany teo amin'ny IGE 4 milliards izy tamin'ity taona ity na tamin'ny taona lasa de amin'ny hoaviny le malagasy oa sy le Madagasikara tsy raharahin'le mpitondra lizy ahoana tsy ahitanao budget hitondrana an'ireo tanora malagasy kely reo manao échange na culture na sport représenter le Madagasikara amin'ny lafin-javatra maro de inona zany eritreretinao anao Jeux olympiques keto raha tsy anananao zany moa mila performance koa vo afaka miatrika an'izany Jeux olympiques zany Jeux des îles amin'ny 2023 ho avy io enao milaza fa tanamasoandro no andraisana am'zany fa nga vita le tanamasoandro isan'izany rehetraka zany ankena ndeha aiza fotodrafitrasa nandalo teo Andriamatody Deratsiraka nandalo Zafy Albert nanao fotodrafitrasa ampy hiatrehana ny lalao zay goavambe na io Jeux des îles na io Jeux de la francophonie de aiza le complexe anao sportif anao ahafahanao miatrika an'izany le tanora tokony kojakojainao tsisy dikany aty amin'le CGSOI de ohatran'izany le fanabeazana tsy raharahan'ireo oloreo atsika indrindra zany maolo zany mahontsany mihaino fanazavana entiny député Alain Ratsimazafy zany Any Belo surtsiribeny izy zay député Alain Ratsimazafy insécurité tsy fakahitana ary insécurité fanapahandohan'olona zao misy am'izao fotoana zao ino mahazo amoron-davy iny ko nialatra maso tsy fakahitana any Tsimonosy any mpitandro ny filaminana amin'ny tifitra vahoaka tsotra zany zava-misy am'izao fotoana zao de mba mahamenatra zany mampalahelo zany fa tena tsy apetraky le fitondram-panjakana ho zava-dehibe mihitsy zany fa ny azo nyfatany aoriny autorité indray de ndeha ampesona indray izy zao ho any États-Unis any izy de hivorivory any izy de verina vandray izy de milaza fanao zavatra lehibe indray de tsy mipetraka mihitsy ny tongony de milaza fa miasa be de vahoaka ato ampinanina amin'ny etra ny tanàna voretra de ozy lehibe ny tanàna zay miara-dia am'le fitondrana sainga afaka manao mazy za tsy afaka manao mazy mpiara-miasa amiko tsy afaka manao mazy ko mahay manao mazy nareo rehefa aka ny volany knaps atao any amin'ny SMGD mahay manao mazy amina miliary nareo boriborika zaridaina nataonareo andanim-bola be
de lazainareo fa ritra mivolany commune tsy afaka miodiny raha tsisy etra ka ny teninareo fa nareo ny tena spécialiste afaka mampandroso tanàna any le hira tamin'ny 2019 azy ny lakle izy tsy maintsy mandroso Antananarivo tanànantsika tiana mila olombavao Antananarivo aiza nefa le Antananarivo potika sy rava Antananarivo ankehitriny omaly sabotsy zoma orambe teto Antananarivo de jerevo andravoangy rehetrarehetra iny jerevo aty Ampefilo jerevo taty Anosy tany Anosy be iny midina aty akady vato rehetrarehetra iny rakotra rano be sarety zany tsy resahana tsony inonde fa ny ambony retolo reto lavitra be mihitsy no le fitsonjovany amin'ny vahoaka de zay nge hoe mba ianaro ihany le fomba fitenin'ny président Marc Ravalomanana masolo vao mahafinaritra anareo nataonareo satria ny ahazonareo tsirony an'le fanjakana ahafahanareo mangalatra an'le volam-panjakana manodina an'le volam-panjakana fa tsy le mahasoa hoe reto mahasoa ny vahoaka ndao ampianarina sakafo le vahoaka ndao ampianarina tsara de omena fampianarina tsara ndao omena jiro tsara izany tsy tokona ny any Anosy zato any Andohany fotsy azafady Tanjombato sins de Betenara Tsimbazafy tena mampalahelo mihitsy le firenena na manafaniry satria hitatsika fa tena lany amin'ny tsy amin'ny atony ny vola amin'ny vahoaka malagasy tsy mba misitraka ny atao hoe ny teti-bola tokony isitrahany le vahoaka manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao raha tsy teny fotsiny na manafaniry mahakasika ny teti-bola ny fiadidinan'ny repoblika raha ao anatin'ny ALFI 2023 zany tompoko dia manodidina ny 700 ny fiakarany ny teti-bola tokana ho an'ny fiadidinan'ny repoblika kanefa dia tsy mifanaraka amin'ny izay ny asa ataon'le filoham-pirenena fa vao maika aza manitsakitsaka an'ilay vahoaka malagasy manoloana ny taraina sy ny hoe zavatra manjo azy araky ny fanambarana na manafaniry teo hitatsika am'izany fa miankoka ao anatin'ny fahampiana amin'ny sehatry ny teti-bola ny fiadidinan'ny repoblika fa mifanohatra amin'izay ny anan'le vahoaka tia nefa na manafaniry tadio tsara fa anisy ny tenin'ny Andriamatoany Rajoelina tamin'izy ny tantana ny tetezamita sy izy nandray ny fitantanana ny an'ity firenena ity namarika tsara an'izay any hoe apiatra an'le antsoina hoe politika pitsitsina inona le politika pitsitsina nentin'ny filoham-pirenena amin'izao fotoan'izao tena mitsitsy tokoa ve ao anatin'izany fiadidinan'ny repoblika zany fa raha ny zavatra hita zava-mitranga amin'izao fotoan'izao de mifanohatra amin'izany lasika hoe tsy manam-bola tokoa ve ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao akoatra ny teo anivon'ny antenimera ndoolona na manafaniry de ny tokona ihany koa ane ny mpiasa tao anivon'ny antenimera-pirenena tamin'ny herinandro lasa teo zay mitaky ny tokony isitrahany izy ireo an'ireo tombontsoa zay efa nisitrahany hatrizay anisan'izany ny 13e mois ny mpiasa ao anivon'ny antenimera-pirenena zay ambara ny tompona andraikitra raha-pitantanana arabola ao anivon'ny antenimera-pirenena fa tsy afaky ny hanefa izany io androm-panjakana io amin'ity taona 2024 ity inona daholo zany zavatra etretretra zany akoatran'izay ihany koa ny an'ny reo assistant parlementaire dia nanambara ihany koa ny teo anivon'ny antenimera-pirenena fa dia isy ny fanapahana ny tombontsoa sasany ho an'ireo zany amin'ity faran'ny taona 2024 ity atao aiza raha zany lay volam-bahoaka alefa makaiza amina sehatra oeraoera ohatran'ny zavatra hita maso fotsiny sy rendrarendra fotsiny ve fa maninona raha mba alefa araky ny tokony ho izy zay araky ny hoe voasoratra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana no anefana azy satria mahamenatra ihany raha androm-panjakana toy ny antenimera-ndoolona no hoe ny mpiasa ao aminy de mitokona ivelan'ny lapa mihitsy miseho hitan'ny vahoaka sy zao tontolo zao fa ato anatin'ny androm-panjakana anankiray de misy ny fitokonana noho ny tsy fisitrahana karama enatra zany ho an'ny mpitondra fanjakana fa raha tsy menatra amin'izany moa izy na mahafaniry de efa tsy fantatry tsony fa efa miendrika tsy fahaiza mitantana mihitsy nge zao zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena zao ary mandeha any amin'ny tsy amin'ny ato moa ny andefasana an'le volam-bahoaka kanefa dia ny vahoaka malagasy de tena farahidiny sy kizo fara raha ny zava-misy iainana amin'izao fotoan'izao
ny raharaha delestazy mamay be tamin'ny farany herinandro eny te farany herinandro moa satria tsika tsy nanao fandarina sabotsy lahady talohan'izay de fa nisy antso be da be voaraintsika teto amin'ny fandarina député Alain Ratsibazafy rehefa avy niodina tany tasy tany tonga tany arisy presque eo aminao tsy mondrano daholo aty itosy aty avotovorona te tsy ampefilolo nisy kely de tany akakaiky ny soavy masoandro tany koa saika niakatra amin'ny feon'ny olona presque zany manerina ny tanàna rehetra de tetsy Tanjombato Andorra fotsy any koa nanay ny antso vonjy koa ohatra iny tsy Anozato andrefana jusqu'à hatrany Pahitrosy rehetrarehetra iny adiny firy telo na efatra ora be zao ny fahatapahana tena hoe kitoto le fiainan'le malagasy am'izao fotoana zao ataon'le mpitondra fanjakana tsy afaka mba hisitraka jiro mazava nefa voavy ny oeraoera tamin'ilay farantsana io farantsana io ane tsy hoe tena barazy mikapoka be de hoe mahavita zavatra be le 28 mégawatt fefa mba tsara aloha nataon'ny fitondrana teo aloha hoe nde mba hikariko tsika fa niezaka nataon'ny fitondrana teo aloha fa le nampanantenanao Andriamatoa Andry Rajoelina 400 mégawatt aiza le izy fa za misavika aneny hafa zava ngam'zay fa tsy mava zany dika manko fa tsy mavaola ity lapadera cobra ty tsy io ny ilain'ny olona zavatra kely mandalo fotsiny io amina lalana kely ataotsika hoe 800 mètres raha be indrindra amina lalana kely amina tanàna ray de misy azavana fa le azavana tonga ny trano le vahoaka ho any tadiavina le jiro ahafahany mianatra ny tadiavina anatin'ny tokantranony le jiro ahafahany miasa ho an'ireo manao asa madinika na mpanao poissonnerie izy na mpanao volo na ouvrage métallique izy na cyber izy sy ny sisa zany tadiavin'le olona fa tsy jiro cobra tsy mampiodina an'zany brosinina resantsika zany mo mianatra misy le tao amin'ny ovon'ny angovo fa niteniteny foana iafina sisa ny tsy ataon'ny reto olo reto sahiranao anatin'izao situation zao député Alain Ratsibazafy tena mampiteny mona raha ny lafin'ny fahatapahan-jiro eto Madagasikara namana fanify araky nefa nambaranao teo raha atao anatin'ny distrikna Antananarivo Atsimondrano de tena mahatratra adiny 3 ka hatramin'ny adiny 4 any ny fahatapahan-jiro am'izay endrika delestage zay ary tsindriky manokana ho an'ny faritra alatsinainy nambaza de efa teto tamin'ny herinandro nanamafy an'izay fa nisy efa ho 10 andro mahery tsy nisy jirondrehatra tany am'izany faritra zany zay le asan'ny jirama hitatsika am'izao fotoan'izao amafisiko ihany etonandro any fa raha ho an'ny tetibola 324 de mahatratra 537 milliards ariary ny tetibola atokan'izao lalàna amin'ny feny tetibola ho an'ny taona 324 zao ho atokana ho an'ny jirama 537 milliards ariary vola tsy toko soforoany zany tokony isy vahaolana ho an'le vahoaka malagasy fa aza-pijaliana ohatr'izao manerana ny faritra namana faniry zay manana atao hoe fifandraisana aminay samy solombavam-bahoaka manerana ny faritra eto Madagasikara fa ny akamaroany ao dia fitarainana sy filazana mihitsy efa tena tsirariny tsony ny ataon'ny jirama eto Madagasikara am'izao fotoan'izao eny fa na de solombavam-bahoaka manohana ny fitondrana raha am'izao fotoan'izao de efa tena ngioso mihitsy raha izay no azo ilazana azy fa tena tsy misy zavatra azo tenaina amin'ity fitondrana ity indrindrindra mahakasika an'ity lafiny herinaratra ity am'izao fotoan'izao tsy misy zavatra mandeha mikatso ny rehetrarehetra izay ihany koa no entina ampitaina amintsika ny hoe na ny asa fitadavan'le olona raha de tena simba aiza moa anao no ahita inty izy hoe tokantrano mba hiarina amin'ny fiarina am'izao fotoan'izao satria miakina am'izany herinaratra zany ihany koa ny akamaroany ireo fitadavan'ny olona am'izao fotoan'izao kanefa tsy mandeha araky ny tokony ho izy efa miariary avokoa am'izao fotoan'izao reo karazana olana rehetra eo anivon'ny jirama eo ny fanodikodonana maro samihafa zay hitatsika fa misy ireo talety eo aloha zay anisan'ny voantso am'izao fotoan'izao ny anivon'ireny sampandrara miady amin'ny kolokolo sy ny sisy reny ahitana zany fa misy tsy fombiazana tao ary ahitana ihany koa ny fanodikodinana an'izany hoe fananam-bahoaka zany satria volam-bahoaka tsy tosoforoana tompoko no atokana alefa makany am'izany jirama zany kanefa dia tsy misy vokatra azo atram'izao tsika am'ten'izao le fanazavan'ny député teo ny tena tsara hitondrana kely fanamariana ny amin'ny hoe
lasa manimba zavatra maro le izy aminatin'le fiarin'ny olona satria zay tokoa lasa le jirama zany no mibaiko ny fitadiavan'ny olona fa tsy afaka manao programma tsony ny isa-tokantrano hoe mifoako amin'ny enina sasany maraina de mandeha mikarakara ny zanako de mandeha metsena ako de manompona sakafo de miasa am'izay ako manomboka ny valo sasany ka hatramin'ny 12 de pause kely ako mandeha mikarakara tokantrano aloha de rehefa aveo ako makaina kely ndray miverina miasa ndray amroa sasany de amy 5 sasany ako tapitra ny asako de ny arivan'iny ikarakara ny tokantranoko arivandray de ampianatra ny zanako ao an-trano ohatran'izany ny tokony ataon'le vahoaka fa le izy de ny jirama amin'ny alalan'le fitondram-panjakana no mibaiko ny fiainany amin'ny malagasy adaptena am'le fiainan'ny jirama zany le fiainan'le malagasy satria nareo tsy mahazo herinaratra raha tsy adiny 3 sy adiny 4 isan'andro ihany ary raha mahazo nareo ambonin'izay de iny amy 12 alina ka hatramin'ny 3 maraina iny tena tsisy dika mihitsy le fiainan'le malagasy de raha mahazo rano koa nareo de eto anelanelan'ny am'izao nareo mba mahazo rano zay nge le zava-misy eto député alaira tsy mazafy lasa le adapten'le délestage ny jirama zany le fiainan'le vahoaka malagasy fa tsy le vahoaka malagasy ndray no mba manana fandaminana ao anatin'ny tokantrano fa ny jirama sy ny délestage sy reto fanjakany reto amin'ny ministeran'ny angovo reto no mandamy manisa tokantrano vahoaka malagasy tsy mahazo mijery baolina nareo raha tsy am'izao tsy afaka ny sitraka jiro ianatra sy matsary nareo raha tsy am'izao alina am'izao nareo vo afaka mamelona frizidera zany nge le zavatra enany e tro le izy ary mampalahelo ao anatin'izany adevitra zany de eto aloha zany mba averintsika ihany resahantsika ny faneho-kevitra zay izy ty faly le flo ty andao ary oenotsika le resaka délestage de avetsika miditra resaka fifidanina rehefa aveo miaraka amin'ny filomaro karavalomanana izy ihany no misy olona manao ny ataony eo ny sasany ary migadra lefa ry mapoto le ry amin'ny tanymora zany a nareo ty manota tsy zay tsy manota ary tsy maty manota mihitsy le olona manota amin'ny assemblé eo loza mipanatanteraka miantoka ny directeur général lasa migadra tsy fidiny ery nefa nareo samy manota ao daholo aza verina tsony zay hoe manota zany fa tena tsy mety zatsy dakora am'zany ny olona mpitarika tokony tsy laza fotsy ankataona de zao misy fa de zao sitrapon'andriamanitra tsy sitrapon'andriamanitra zany fa ianao ny tsy tanao za tsy mba manaiky am'reny le hoe kefa nanao zazo atao tsika fa tsy mirehitra ny jiro o rangaty ao anatin'ray andro misy impiry tapaka ny jiro reo olondreo nefa miaina amin'ny jiro nytaraina dao le mpanao asa-tanana kely madinika lehibe moa tsy ferana fa ny tena loza koa de misy ain'olona foy mihitsy am'le fatapahan-jiro ny zavatra eta atao amin'ny sonitra daholy kanefa de tena mbola misy ihany manararoatra an'izany tsy taitra koa izany ambony any na ho itokana ny jiro isan'andro mandavo ataona arana eo raha tsy misy maintenance io raha tsy misy olona mahay azy io na ho gadrainao daholy raha mipiasa rehetrarehetra eo tsy an'le izy ianao mpitarika ny tokony malala aloha tamin'ny andro toloatsika 2002 hatramin'ny 2009 nylazany areo raha nainan'izany hoe délestage mo taina inonareo hoe nisy délestage taina isan'izany hoe fatapahan-jiro maro zany tsy nisy an'izany raha ohatra ka misy fanamboara de milaza meloha zany délestage zany satria nahoana naka olona mahaitsika ty ataondrala troany eo daholo ny vola efa aveo reo ihany migadrainy tena lavo tanteraka ny vahoaka malagasy tsy mandoalika tsony fa lavo inona natao hoe lavo amin'ny tany mila fanarenana mila fanamboarana ary mila everina ingana mihitsy famezana hery azy ny hafa lazaiko anareo hoe zay mbola andro sisa iainako men'andriamanitra any poko amin'ny firenena zany vahoaka malagasy zany ka za matahotra mihitsy nareo fa ianao fitsarana vila zany any mbola anandrakandrana zany ota zany tsy hanao an'izany mihitsy ny fa ny ary efa izay de zay za olona tena hoe zao ny fampanantenana ataoko tsy maintsy mahita vahaolana tena manana vahaolana
député Alain Ratsimazafy Flo Marc Ravalomanana iny tamin'ny sabotsy teny amin'ny district Navaradrano de niresaka mihitsy momba ity délestage ity de iny ny faneho-kevitry ny Flo Marc Ravalomanana fomba fijerina olona efa avy nitatana firenena zany fomba fijeriny olona mpitarika zany ary tonga de mahafantatra hoe zao ny tokony anjara andraikitra am'zany fa tsy any amin'ny vahoaka ny ailika tsy nivoaka ny latsaina tsy nivoaka ny potehana lavo izy ny Flo Ravalomanana nivoaka malagasy samina tsapotsika namana fanihina nandritra n'izany vanim-potoana ny tantana ny Flo Marc Ravalomanana ny firenena zany ny fijereny manokana nyo resaka jirama io ary tena atao hoe efa nivoatra izany lafi ny famatsiana herinaratra zany teto Madagasikara efa azo lazaina fa nanana ny tanjany ny eo amin'ny lafiny ara-bolana fampodonana n'zany jirama zany tsika tamin'ny fotoanandro zay nitantana ny Flo Marc Ravalomanana araky ny fanambarany teo hoe nahaka mihitsy izy olona zay manana fahaiza manao am'zany lafiny fitantanandrara goavana toy itony jirama tony zany ka eto de apetrany tsara na hogadrainao avokoa reo talesy tale général isan-karazan'ireo kanefa tsy mipetraka zany ataontsika hoe fahaiza mitantany zany indrindrindrindra amin'ny resaka ady am'ireo halatra samy hafa zay mandeha ho anivon'ny jirama satria hitantsika teto nge namana faniry zany hoe fahaverezana solika amina zay solika tokony ho ampiasaina ho an'ny jirama lasa mandeha amin'ny tsy tokony ho izy hitantsika teto zany hoe lafi-pitantanana tsy mandeha araky ny tokony ho izy zany amin'ny fitantanana ny jirama io am'ireo osoka samy hafa ny fampiasana faktura tsy izy sy ny sisa reny rehetra reny raha tsy ilay mpitondra mihitsy aloha resy lahatra ao anatin'ny hoe mila fitantanana vaovao zany orinasa mpanjakana jirama zany ary mila resy lahatra amin'ny hoe mila mpitantana mahay amahan'ireo olana isatsokajiny zay efa hita am'izao fotoana zao le olana nge efa hita ary apetraka foana hoe ny ahafantarana ny olona tena mahay de ny mahay mamadika ny hoe olana makany amin'ny vahaolana ka rehefa hita le olana samy hafa zay efa sesilany eo anivon'ny jirama tokony aseho am'ireo an'ireo le olona mpitantan'ireo ny fahaizany manao mamadika an'izany ho vahaolana ho an'le vahoaka malagasy fa tsy efa mataonany nandritra ny efa taona zay ny tantananyity fitondrana am'izao fotoana zao ty fa tsy mahita vahaolana ho an'le firenena ary andro roviana ary zany tsika de ho sanatri ve isika vahoaka malagasy amin'ny taona 3 de mbola ho diso safidy ihany iny mo tarihako ny sain'ny vahoaka foana zay satria efa maneho amitsika am'izao fotoana zao zany lafiny hoe tsy fahaiza mitantany mpitondro zany ka anjarantsika vahoaka malagasy no mijery ny lalakale atsika am'zany topifidianana amin'ny taona 3 zany fa raha izao tompoko no mitoy de tsy fantatritsony hoe aiza inona ny zavatra ho an'ny vahoaka malagasy ary aiza ny lalakale fa tena mitrotrongy amin'ny tany ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao mara-paranantsika azy député Alain Ratsimazafy am'resaka fifidianana ianao teo de manana hafatra omenantsika vahoaka malagasy ny Flo Marc Ravalomanana tamin'ny sabotsy teo ary dia izay hafatra izay no hoentitsika zany hisaintsainana andinidinihana momba n'ity hoe fiatrehana fifidianana ho avy io isika de mampiseho fahavononana fa hiatrika izany ary manana fahavononana ny roso am'zany ny sasany ray ty no mitsanga memitra ary rehetrany hoe tsy mahatoko tena zay nge io mahatonga azy mitona olona io satria fatany fa tsisy olona anaraka azy tsony ny ray 2 mety misy 50 mety isy fa ny akoatran'izay sy ohatrany teo aloha sarotro zany aiza ninonao hoe ao anatin'ny direct amin'ny filohan'ny repoblika amina hetsika tao zara fa misy olona manaraka ao anatin'ny page Facebook 300 mpijery jerevantsika mihitsy ny tamin'ny manakarabe ao anatiny la hoe pejin'le Flo manaraka azy 300 isa 300 isa taiza taloha tena tonga de amanarivo marobe mihitsiny manaraka an'le directa am'ireny fihetsiketsehana ataon'le filohan'ny repoblika sy mpiaradia am'ireny amina fitokanan-javatra sy resaka fametrahana foto-drafitrasa samy hafa fa efa tonga saina le vahoaka malagasy ao anatin'ny atsasakady manodidina mihoatra manodidididina eo zara fa misy 500 manaraka ny anatin'le petsy tsy liana tsony ny olona tamin'ny sabotsy teny talata ny volonondry tsy liana le olona
nefa hoe filohan'ny repoblika grand travaux tokony aliana voaka malagasy rehetra zany fa fantatra io le hoe zao ndray nataony reto efa fika efa nandeha io zavatra tsy ovy io fomba fiasa mahamenatra io fa mba tokony ampatonga sainanareo ihany hoe tsisy mpanaraka zany le filoha-pirenena tsika tsy miadevitra lafin-javatra fa zay fotsiny tondratsika zany afatra any mihoatra n'le hoe amanarivo maro no manaraka am'ireny directa tao reny velantsika eo ny amin'iny fa anaraka ny afatra avany amin'ny filoha marikaravalo antsika sy ny toromarika zay tokony ho tsara fantatra momba ny tontolo ny fifidianana marika dia tsy maintsy mampiseho modely mandrakarivo zay azadiny zay ary inona natao hoe mpitarika ny mpitarika mahay tsy mihemitra mihitsy am'izay zavatra rehetra teneniny na mivadibadika fa tsy maintsy taterahana iny ka naorana mitsidy io na enandro danitra io na inona tsy memitra never give up ka ianareo reo mpitarika ireo na inona tsao mandeha etsy roa na inona fanaratsiana aza memitra am'izany nareo tany mafy ny finoana nareo ka hoy aho hoe nareo mpitarika no tena tefan'le resaka dia noho izany manana olona manana qualification mahafantatra zany fitariany zany mila malala ianareo dia mila mahay dia mila mavita malala mahay mavita araka ny voalazan'ny constitution na ny lalam-panorenana dia isaky ny 5 taona tsy maintsy misy ny fifidianana zay filohan'ny repoblika ary ny be ny tanàna isaky ny 9 taona na inona lazaina efa io ny lazainy lalam-panorenana dia tsy maintsy taterahana tamin'ny 7 novembre 2018 nisy ny fifidianana zay filohan'ny repoblika dia tamin'ny 27 novembre 2019 no nisy ny fifidianana zay be ny tanàna niona tamin'ny sadeka tamin'ny herinandro lasa dia niantso azy hoe ahoana na tonga andareo taty fantatray ozy ary mazava tsara araka ny zavatra ny fanarahano anatin'ireo firenena mitsapana ao anatin'ny sadeka fa isika dia manana principe et ligne directrice de la SADC résistant les élections démocratiques ty izy ty boky ty ny mena zany hoe ty zany le protocole zay tsy maintsy arahana rehefa manao fifidianana ho filohan'ny repoblika na fifidianana zay ho atao parlementaire ny membre SADC ty zany natao hoe protocole ny SADC misy 8 amin'ity izy voalohany dia ity zany zao ny voalohany faharoa fampianarana fahatelo fitsarana faefatra fandripahalemana fahadimy fampandrosoana ary ny fahenina ny fiaraha-miasa amin'ny vehivavy hoe tokony tsy ho latsaka ny 3 isan-jato ny mpandray anjara ao amin'ny firenena anankiray 3 isan-jato ny salanisany vehivavy tokony andray anjara misy ara fa mihoatra betsaka ary mifafito dia tsy maintsy jerevana ny zony olombelona fiarovana ny zony olombelona sy momba azy fahavalo farany zay tena zavatra lehibe dia tena zavatra lehibe fampiarana ny demokrasia dia ozy izy eno tsara efa namboarina ve ny karatry mpifidy sy ny lisy-pifidianana mba ampidirana sary vaovao tamintsika zay zany hoe misy sary zany any amin'le karatry mpifidy iny misy sary iny ohatra ny kara-panondro dia eo koa i sary iny tokony hipetraka koa any amin'ny listy mpifidy eny amin'le bureau mpitany reny am'rele listy mpifidy reny tokony isy zany zay tsy sarotra ozy manao an'izany satria dia hitanay tamin'ny fanitsina zay natao tamin'ity boky ity dia eo koa izy laza hoe efa nisy nanangana fitsarana manokana ve eno tsara efa nanangana fitsarana manokana ve ny fitondram-panjakana momba ny fifidianana tsara be nyfantaniana ho anytanio azy fa na izy milaza hoe anao ny fifidianana io ka tsy ekeniny sadeka na tsy ekeniny dia milaza aminareo zay fa tsy ho crédible eniko tsara matsy ny tenin'le rangaha anankiray zay
hoe inona moa no tokony ilahntsika zay sadeka sy vondrona hafany orangaty kakanao na vita tena hatramin'izay 7 isan-jato ny vola ampiasaina eto Madagasikara ny fanaovan-dalana ny fampianarana ny ankizy ny fampadianana raharam-panjakana avy any amin'ireo zay rehefa subsidiaria tsy maintsy arahany io ka mihinona raha tamin'ny voalohany dia milaza hoe zay tsy hiditra ao anatin'ny sadeka tsika efa nihiditra zany napitra azy tao noho izany zany haiko tsara mihitsy fa teny zay le hoe mahalala dia mahay tsara de tsara le fanomezana toromarika tahaka ireny ary tonga maro moa zany ny vahoaka ao anatin'ny distrika Atsimo Avaradrano izay commune dimy no niatrika izany iny ny toromarika ary tokony ho voarainy rehetra izay fanazavana ny eto filoha marikaravalomana izay fa ny tanorana Atsimondrano avy hatrany de tonga de niroso tamina asa zany ary rehefa niroso tamina asa de hoenotsika hoe atraizany efa asa vita ny tanora tao Atsimondrano zany adidy andraikitra ary zony olo-pirenena tsiraray avy ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana mbola ao anatin'izany fanisana ny mpifidy sy ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana izay raha teo isika eto Madagasikara amin'izao raha ho an'ny commune Kadimanga distrika ny Atsimondrano manokana maro amin'ireo mponina no mbola somary marisarisa amin'izay fisoratana anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana izay amin'ity volana desambra ity anefa nofarany ka izany indrindra no natonga ireto mpikambana ao anatin'ny antoko-timma ireto manao fanentanana tahaka izao amin'ny ankapobeny aloha reto amin'ny commune Kadimanga manao ry zareo fa matetika zany misy olona zany ohatra hoe tsy tonga tsy ao tokantrano le olona dia iny ny tenenin'ny président Pokotany manantona eny amin'ny bureau-ny Fokotany fa io zany le sonjo ray loasa tsy loatran'izay marara misy mety voadingana ihany satria ny olona misy olona zany zao hoe miasa rehefa andavanandro dia tsy tratra ao an-trano mihitsy izy dia iny le anaovana fanentanana be mihitsy ohatran'izao ataony izay hoe rehefa tsy tratra ao an-trano ianao dia aleo mamonjy bureau Pokotany rehefa sabotsy rehefa farany herinandro adidin'ny antoko politika raha teo ny manaramaso mandray andraikitra ary manintsy izay mety ho tsy fahatomombanana misy eo am-panatanterahina izany sy afikarakarana ny fifidianana izany sy raha ny fanazavana hatrany andraikitra tanora indrindrindrindra ao anatin'izay ny manaramaso sy mijoro mba hisiany mangarahara ao anatin'izany ka izay indrindra nanaovana izao hetsika izao mba hahafanay manampy sy mba hirosoana ny fifidianana mazava sy madio nambaran'ireto mpikambana timma ao anatin'ny distrika ny Atsimondranio reto hatrany fa itoy saritry-janona izao hetsika ataon'izy ireo izao raha tsy mifarana ity volana ity fempotoana izay hafarany ny fanavozana tanteraka ny lisym-pifidianana eto Madagasikara ny tanora Atsimondrano reny tonga de efa miditra atsehatra reny manentana ny olona mihitsy ny député Alain Ratsimbazafy sady amarana antsika no everina fa mbola misy zavatra tsara ihany anamafisanao zany amin'izay loha hevitra zay eto am-pamaranana moa dia hitondrana ny teny fankasitrahana aloha an'ireny tanora tiako Madagasikara atao anatin'ny distrikina Antananarivo Atsimondrano reny ary araka ny nambara teo dia tsy tsahatra izy ireo fa isy ny fitsidihana zany any amin'ny commune tsirairay sy ny Fokotany sy isanambara tongany any amin'ny fanentanana ny olona amin'izay hoe fidirana ao anatin'ny lisym-pifidianana izay araka nefa nambara ny filoha Marikaravalomana dia ninona zavatra mitranga atao amin'ny tany sy ny firenena dia tsy maintsy afara amina fifidianana tsika noho izany dia mila mivonona foana tsika amin'ny maha-olo-pirenena ny fiainy 20 taona miakatra mba tsy hanao ambany-javatra n'izay fisoratana anarana eny anivon'ny Fokotany izay dia satria moa efa mandeha ny fotoanantsika dia eto am-pamaranana no hitondrana ny fankasitrahana ihany koa ho antsika vahoaka izay nanaraka ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina ity veloma tompoko mbola manana antsika hatramin'ny faraiky amin'ny 30 volana desambra hiazakazahana aloha zany izy ty manko lasa ohatran'le fomba fiasan'le ralina indray no zava-misy député Alain Ratsimbazafy ny ralina manko zany na hoe fanavozana isa-taonan'le lisitry mifidy dia manantona Fokotany ny mpifidy fa amin'le refonte dia atonina isa tokantrano ny mpifidy dia be da be ny fanamariana tao amin'ilay efa natonana zany misy badsa manao an'ilay akanjo manokana mpanisa mpifidy azy ireo mpanisa mpifidy zany dia misy an'le taratasy iny zay tokony ananantsika ny sosiny zay satria mahazo fitaraina maro be tsika hoe ny soratra anarana zay fa tsy momendry zareo an'le sosiny de hoe tsy isy an'izany tsy marina zany de takio zany satria anaovantsika fanamarinana zany rehefa tonga fotoany hoe tafiditra ao tokoa ve ny anarako sa tsy tafiditra ao
de lasa ohatrany hoe ralona le zava-misy am'izao satria lasa makany amin'ny fokotany le olona ole de hoe le mpanisa mpifidy no mandondomba ravarana isa-tokantrano de manontany ny kara-panondro ary tokony antany ny karine apokotany zay manamarika fa tena ponina ao am'le fokotany marina le olona de manao ny faniraiketana tsoratra rehetra miampin'le sonian'le olona zay amin'ny vata manokana iny mihitsiny zay ao anaty kara-panondro zany tena endriky ny fanosana mpifidy ara-dalàna fa itona zany tsika de tairina iazakazaka hanoratra ny anarantsika mihitsy aza mitamatama araka ny teny filomarikaravalomana zay mila satsika mila vonontsika ary ijorotsika ary aseantsika amin'ny lafin-javatra marobe zany fahasahintsika fijoroantsika izany fa avononantsika izany fa atomboy aloha amin'ny anarantsika tsy maintsy ao anatin'ny lisitry mifidy député anaratsy mazafy tena mamarina am'izay ngamitsika de ianao manakatona andredao fa de misaotra ny teknisianina rehetrarehetra ia de mananitra ihany koa ny fisaoranao namana faniry a isaorana ihany koa reo teknisianina namana rina zay nanolotra ny fandarana teto ihany koa tamin'iny marain'iny de ankasitrahana daholo itsika rehetra de inona fa rahampitso a de aloha hevitra hafandray no entiny namana faniry sy ny namana rina eto a ary koa ny vahiny fandrindra am'izay a de makasitraka makatelona tompoko nanaraka hatramin'ny farany ny fandarana miara-manonja tamin'ity maraina ity veloma tompoko de velomary